Turo ilalana sayaleanao lutiko alefara andeanao sao kumbande wento lavitry ny fahazaranao voay varavaranao ratsy anao ny mamomanahira lay tsisy makatona tiako idira varanahita fity aminao aombany elatrao varanahita fity aminao ao mba te ahitako ny voninahitra afeno tsy fakiny aram-bato e amile toerana akaiky anao ofeno ahitatsy miato e ny voninahitra mba tahiro e ahitondra ny fanahinao kasi wahalala ampiwao sy alaminy fanatreanao e meu faenjena tsisisike se anao angano angano o meu findona marisike ande amunirano Itadianao na anjo na alinao androso eny amin'ny lalandalinao androso tsy miato arosako ny arato fefaneko ny feonao faratena ianao jesosy mba avelao avelao ao anatona eny aminao tsy hisy asakanazy vokamilakana mitemitinao varanahita fity aminao aombany elatrao varanahita fity aminao ao mba te ahitako ny voninahitra afeno tsy fakiny aram-bato e amile toerana akaiky anao mena jesosio ofeno ahitatsy miato e ny voninahitra mba tahiro e ahitondra ny fanahinao kasi wahalala ampiwao sy alaminy faenjena tsisisike se anao angano angano o meu findona marisike ande amunirano ataiwa tuko ataiwe ahitondra ny fanahinao kasi wahalala ampiwao sy alaminy fanatreanao e meu faenjena tsisisike se anao angano angano o meu findona marisike ande amunirano meu findona marisike ande amunirano. Amen. Hallelujah. 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 Zany mihitsy mba aoka hoe tahetanao hoe rehefa Jesosy no miantso dia tsy salasala ianao tsy jery hoe rano angety Jesosy fa Jesosy efa eo ambony rano miandry ianao izy. Amen. Hallelujah. Mba hanananjany finoana marisika zany tsika rehefa ozy Jesosy hoe ataovy amin'izay ilay zavatra nampanaoviko anao miala amin'ny zone de confortnao fa Andriamanitra efa manomana zavatra ho anao. Amen. Alléluia.
Alleluia. Rehefa mahay mihaino feo fanamasintsika sy tena matoky azy dia miaisitra ny tahotra ary dia mino fa tena hoentiny Jesosy amin'ny tena hoe antom-pisinao ianao rehefa tena mihaino azy mandrakariva. Amen. Alleluia. Andaontsika mbola hiakoka eo anatrehany sokafy tanteraka ny fo saina mampanahinao. Ny fonao no tadiavin'i Jesosy. Ny fonao tena tia azy ny tadiaviny. Tsy fiezahana hoe hiezaka mba hankatony teniny, hiezaka tsy hanota, fa ny fonao tapa-kevitra ny hankatony teniny. Amen. Omeo azy ilay fiankohofana tena tadiaviny. Omeo azy ilay fiankohofana tena tiany. Ny fiankohofana tsy hoe hira, ny fiankohofana tsy hoe fihetsika ivelany, tsy hoe nitany olona hoe io izy mivavaka na io izy fa mihira dia hoe izay ny fiankohofana. Fa ny fiankohofana tena tadiavin'Andriamanitra dia ilay fo tena manaiky azy tanteraka. Ianao ilay tsy sahy manao zavatra raha tsy efa nanontany ny sitrapony ary miandry ny fitariany. Fiainana ifampiarahana. Izany tadiavin'i Jesosy amintsika tsirairay. Andaontsika hanadino momba ny tenantsika. Fa ny fiankohofana marina dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy reriany. Centré eo amin'ny Jesosy reriany. Izy no ivo. Izy no ivo. Ny zavatra rehetra ataontsika. Till I come to
ini sisani nuanja sana famio chisani tupo non ti nai amiku ni fuku no te jena ni trovi veri
samina sosio. Fankasitrana nakasitrana Jesosy indrindra ary mbola iraina sy toriana hatramin'izao dia ny fanatitra sy ny fiakovana izay nataony Maria ilay nahatsapa ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy azy sy ny lavaka izay nangalany Jesosy azy ka nahafoy ilay arena izay nananany dia ilay tavoahangy nalabastara izay misy ranomanitra lafo vidy indrindra ka nataony novakiany natao tao tongotry Jesosy. Tsy mitovy ny lanja ny fiankofan'ny olona izay mahatsapa ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy sy ny famelan-keloka izay nataony meny Jesosy azy sy ny olona mieritreritra fa efa marina sy efa masina tonga eo anatrehany Tompo hitsoaka sy hitera azy. Andao isika tena ho feno fankasitrahana tahaka ny Maria. Andao tsika tena afoy ny zavatra rehetra noho ny habeny fitiavan'i Jesosy antsika. Androany dia inona tavoahangy nalabastara eo aminao, inona zavatra tena sarobidy afoinao an'i Jesosy. Ny volondohany namafany ny tongotry Jesosy, ny ranomasiny nanasany ny tongotry Jesosy. Lehibe ny fitiavan'i Jesosy atsika, lehibe ny zavatra nataon'i Jesosy atsika. Fahotatsika ny entiny, nampahoriana indrindra izy kanefa tsy nilaobava. Antsitrapo no nanekeny, no kapohina, no fantsina, no rorana, no satroatsilo, no mena totondry. Natao tsinitsina sy ny lavon'ny olona izy. Tahaka izay tsy tia no jerena akory ny fijery azy. Kanefa dia nivesatra ny fahotantsika izy. Ary ny diakapoka tamina nasitranany any aretintsika. Ny fampahoriana nazahoantsika fampihavanana no namelezana azy. Saotra Jesosy ankehitriny izay lasa mpiray-lova aminao noho ny amin'izany. Sorona lehibe nataonao anay izany Jesosy. Mankasitraka Tompo. Haleluya. Zao lay mahantra tsaroko eto izamoa tena very efa tsamba nanjeny andro lavenyao ny ota nanalavitray toniantsana lehibe avy niampitao no hitanao tsy navelanao very namboatra lalanianao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otitsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu nonirana saotra Jesu voadio misaotra Jesu não feno e não faz aleluia ni suruai tão passa ni panuta
Manitsangana injai kares Fafate sana veluna manjakizai Tunga ulu pavau Unirani sana kujes Saudade Angejin say, the man and a fian and a magic say, Sansuino Sune Panop say, Fansuno is Sana Causa Angejin. Hallelujah. Saram Nelugino Jesus. Hallelujah. La cita code ofeti che farò, mi socia di susio nunijano, mi socia di susio vuatiwa, mi socia di suo vunzio. Aviana tiais não em uma fase Saudade só no nirana, saudade só voadiwa, me saudade só voavuzia, Aviana tiais e não vendo e não faz aleluia.
Alléluia, tiaka mampetsika an Jesosy. Ianao zay matsapa ny tenanao faly atao amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia azajany zay tiaka ao zay. Azajany zay teaka ao zay ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny vavolombelontsika. Mandra mpilomakoman'ny ranabavy sy ranabavy ao dia misy tsisy raha lafa ranabavy daholo ny ao. Nisy fijoroana vavolombelona maly amin'ny fotoana noho izy joro eto ihany fa teneniko eto voninahitran'Andriamanitra tamin'ny taona lasa zanaka nandeha nianatra tany Epita nefa ny fahafahana teo an-tanana tsy afaka nanatanterahana an'izay fandehana an'izay. Nisy fanasitranana ihany koa efa nandalo dokotera dia rehefa vita ny analyse dia hoe misy rhumatisme articulaire raha fahafantarako an'izay ohatra misy fanaitainana any amin'ny articulation. Nisy fanafody tokony nohanina fa tsy nohanina fa niankina tamin'ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia sitrana somatsara voninahitry ny tompo. Tiaka mafipetsika an Jesosy. Dia andray ny vavolombelona voalohantsika izay omentsika ny lohateny hoe laya arerahana sitrana. Tiaka mafipetsika ho an Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy ny joroko vavolombelona eto fa nisy fotoana 5 mois lasa angamba zay somary be ritiritima kely be course be natao dia nisy fianarana zay koa nangatahako tamin'i Jesosy dia mampiasa saina be nefa ilay izy dia sady miasa zany ny vatako miasa be ny saiko dia tsy zaka ny vatako tsony ilay rythme sy ny rehetrarehetra dia tamin'ny début septembre teo vita fanatrehana zoma ariva teto dia ohatran'ny misy raha mafana mitondraka be zany amin'ny tanako mbola tsy niaina an'izany mihitsy ahako marary be ilay izy dia ohatran'ny hoe tiako safosafona foana zany ny tanako nefa matanjaka be koa ny tanako misafosafo anazy dia ny sabotsy maraina ifoa hoe andeha fanatrehana dia tsy tafatsangana tsony dia gaga be hoe onako ary zany tsy azoko hoe maninona dia teo ambo fandriana dia niteny tamin'ny nenay zokinay moa hoe za tsy afaka fandana ho alo fa tsy salama dia niverina vany zareo dia mbola tsy tafatsangana foana dia hoe fa ahoana dia tsy fantatra dia zany efa tsy mbola tsy tia mandeha dokotera zany dia hoe aloha tsy mandeha dokotera dia nefa ohatrany tsisy fiovana mihitsy dia nanapa-kevitra hoe aloha ianao tsy maintsy hoentana dokotera fa nanotanjaka hoe tena mandeha dokotera raha tena tsisy tena teo natsapako hoe tena an Jesosy ny hery fa tsy anaty tsisy hoe mbola tanora sy ohatr'izany fa tena an Jesosy ny hery dia vavaka nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy andeha ho any amin'ny dokotera zany fa metanjaka sery dia tonga tany moa dia jereny eo ianao consulteny dia tsy haiko mazava hoe namazo anahy fa rehefa nivakiako ilay notisin'ilay fanafody dia fantatro hoe misy fatigue ilay izy dia reto vanitolako rehetrarehetra reto tena na manao an'izao raha tsy vitako zany teo aloha teo tena tsy haiko manazava anazy dia ireo loalikako ireo ohatrany hoe mifandona zany nitolako rehefa mandeha dia tena voninahitra be ho an Jesosy ny afaka manao douche isa-maraina zany fa matory amin'ny alina misy position tsy tiany ny vatako mihitsy dia sahirana be mitady toromaso satria ohatrany hoe tolako rehetra ny squeletteko rehetra zany hatramin'ny tolan-dohako rehetrarehetra manaintainana daholy dia amin'ny alina nefa ohatrany hoe afaka manangona hery kokoa zany hoentiko miatrika ny rapitso dia manao douche maraina moa dia vita ny douche dia eto amin'ny matory dia eto amin'ny manao besoin ohatran'izay foana dia za nefa tia misakafo be dia ohatran'ny mampime be ilay hoe marary nefa tena mazotomana be dia ohatran'ny hoe cinéma ilay izy raha olona mitsara ivelany angambany hoe marary zany tsy tokony mazotomana dia ninana fanafody dia indray mandeha zay alarobia faly be amin'ny fo maraina hoe tena sava be fa andeha ho any amin'ny fanatrehana satria tena efa ela tsy mandeha dia nandeha teo amin'ny fanatrehana dia miverina avy any nanoro chute indray andro mivoaka ny trano nefa ny 2 semaines vao rétabli fa tena hoe ohatr'izao ny zavatra tia ny vatako tena mitsotra tena leo fandriana fa misaotra an Jesosy nefa tsy memena fo zay hoe ngamba Jesosy be deabe ny olona mitsiriritra n'izao toerako izao zany satria za eto afaka matory minakanina mitsotra tsara nefa koa tena afaka manana fiombonana lalina be deabe aminao manomana zavatra be deabe dia ho an Jesosy mivoninahitra fa omaly tena nangataka tamin'i Jesosy hoe tena malahelo fanatrehana fa mba handeha amin'izay dia tonga taty dia mbola mandeha moramora eny aloha fa tena ho an Jesosy mivoninahitra fa
izao hitanareo zao dia efa mikarakara ny manaraka izy hoe ho rétablissé tanteraka. Misaotra an'i Jesosy. Alleluia. Afaka raisitsika tombotsoa ny fotoana rehetra avadika ohatran'ny hoe fafahana mitokana, fafahana miainy tenin'Andriamanitra. Miditra amin'ny ranabavy mihaja. Tia indray dia omentsika lohateny hoe fanambarana anaty fahitana. Tiaka mampiantsika an Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombeleto. Tamin'ny faran'ny volana napahitan Jesosy ny fahatongavany teto amin'ny tany. Tamin'ny voalohany aloha nidina daholo ny olona rehetrarehetra dia nisy dia voly tsisy tarehy fa teo fotsiny izy dia hoentiny daholo izay tsy zanak'Andriamanitra. Dia nisy totohatra miakatra dia misy anankiray midiny. Dia le izy niteny le anjely hoe midina daholo izay matsapa-tena fa tsy zanak'Andriamanitra. Dia mekara izay zanak'Andriamanitra. Dia niakatra ny zanak'Andriamanitra dia tena vitsy kely mihitsiny. Dia nidina daholo izay tsy zanak'Andriamanitra. Dia nisy tsy zanak'Andriamanitra nangana niakatra tany ambony dia stomy le dia volidina any ambany izy. Dia tamin'ny izay tany am-pianarana dia nivavaka izay nanao culte tao am-pianarana dia nivavaka tao am-pianarana nivavaka tamin'ilay teny dia nivaliany Jesosy ilay izy. Nivaliany tamin'ny analan'ny teny tao Matthieu 21, tao Matthieu 10, 21, 41. Izay ilay vavolombelona fanairana sy fampatsahivana antsika hatrany. Ny antsika moa tsy hoe tahotra no aiza fa miazona n'ilay famonjena. Mangetaheta amin'ny fiombonana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Mangetahentany amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ny fototra ijoroantsika hiazonantsika amin'ny famonjena sy amin'ny mandrakizay. Tiaka mampiantsika ao an Jesosy. Fijoroana vavolombelona farany omentsika ny lohateny hoe ilay fanahitainana tsy manan-kery. Tiaka mampiantsika ao an Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy fa nisy fotoana zany za tena salama be mihitsiny. Misy fanaintainana tsy haiko hazavaina fa ohatrany hoe le fanaintainana be le fa le anao le marary nify be iny fa ao anatin'ny kibonao ao le izy dia tena tsy mahatonga tsy afahako mijoro, tsy afahako manao nininina mihitsy le izy zany fa rehefa tonga le période dia eo ambony fandriana fotsiny dia miaritra n'le fanaintainana io fotsiny dia tena hoe tsy manana hery tsony afahako mijoro na misakafo ara tena tsy mahavita ininina tsony mihitsiny. Dia rehefa mivoaka amin'izay zany ny datin'ny croisade analavory dia niresaka tao an-trano hoe oe io daty io izao tena possible hoe salama be za amin'ny fotoana io. Dia nanapa-kevitra ny tao an-trano zany hoe tsy aloha tonga dia mijanona fotsiny fa ny olona dia hitory an Jesosy dia lasa ianao indray problème ho an'olona any. Dia nanaiky zany tao anatiko hoe marina zany satria ny olona famonjem-panany andehanana any ve dia za indray ny lasa olana ho an'ny mpiara-manompo sy ny ohatran'izany zany. Dia nanaiky tao anatiko. Dia rehefa nenandroso amin'izay le fotoana efa akaiky ny fotoana andehantsika ho any analavory dia manontany be foana ny ao anatiko hoe Jesosy tena mijanona zany za. Dia ohatran'izay fotsiny dia nanomboka dia tonga latsinainy dia manontany ohatr'izay dia izay fotsiny. Tonga ny talata dia manontany ohatran'izay dia tonga ny larobia dia tsy haiko fa hen'ny Jesosy angamba le izy fa nataon'i Jesosy ny antso ana pasteur Jao tamin'izay. Dia tao an-trano nefa tsy d'accord mihitsy hoe za mandeha tsy nanaiko mihitsy zany tao an-trano. Dia ohatrany hoe fitaovana nampiasain'i Jesosy zany izy hoe ahoana ozy izy ny situation-nao fa andeha hanalavory ve. Dia za moa niteny taminazy hoe mbola eo mihitsy tsika zao pasteur ao fa ny tao an-trano zany ohatra ny teny ihany hoe samedi fotsiny ianao mandeha dia tsy maintsy mody ny samedi dia lahady tsy maintsy manao repos ato an-trano. Dia nanaiko fotsiny zany hoe ok. Dia izay moa navaloko amin'ny pasteur Jao hoe sabotsy za tompoko ny afaka fa ny lahady za tsy afaka mandeha. Dia farapitso confirmeko. Dia vao tapitra le appel dia nivavaka tao anatiko hoe Jesosy eo za nefa hoa tena te handeha be ianao mahita ny ao anatiko fa tena te handeha be mihitsiny dia ohatrany hoe nisy feo miteny zany ao anatiko hoe izao olona noforony koa azo ange natao hanambara fideranana ozy izy dia
dia ozy ahako hoe izany mihitsy dia resy lahatra be zany tao anatiko hoe andeha dia ohatrany hoe miteny any ao an-trano zany hoe andeha dia zareo manohatra be an'ilay izy dia nresaka tamin'nisy ankizy namako mpiara-manompo dia nandefasako message izy hoe ahoana ho aky apio aza fa tsy hitako hoe inona décision raisina satria misy situation ohatr'izao dia inona ho any fahendrena tokony raisina dia ozy izy miteny mantsy anahako le teny le voaraiko le hoe ianao nge velona mba hanompo anahy dia izay mihitsy ny navaliny anahy tao anatin'le izy dia gaga be hoe jesosy zany miteny izany hoa dia niraisiko fanapa-kevitra za tena andeha dia mbola nanohatra be ny tao an-trano fa zao nangina fotsiny dia tao anatiko hoe za tsy maintsy mandeha dia tsy namaly an'izaniza fa tao anatiko fotsiny tsy nanaiky an zareo hoe tsy mijanona fa tao anatiko zany hoe mandeha dia tonga amin'izay laka misy ariva dia efa miandry an'le appel zany pasteur zao satria hoe raha pitso za miantso miconfirme le izy dia tao anatiko dia mandeha dia mbola miresaka amin'ny ao an-trano dia hoe mijanona dia tonga dia nandefa tsy niteny zareo hoe fa namaly amin'ny pasteur zao fa nandefasako message fotsiny hoe mandeha za tompoko dia nandefa message ny pasteur Njiva hoe za tompoko mandefa mbola afaka mandeha ve dia ok ozy izy niteny zareo dia tonga amin'izay ny zoma dia tao an-trano aloha tsy maintsy mody aloha makaina dia rehefa avy nanompo teto aho za zany ohatrany hoe tsy manaiky be ny ato anatiko fa hoe rehefa misy fotoana dia tokony hoe mandeha manompo ahako dia nandeha nanompo ahako dia makaina ozy izy zareo dia rehefa vita ny anjara fanompoko dia lasa nandeha nody zany ohatrany hoe nasehoko an'zareo zany hoe io za fa makaina dia nakaina tao an-trano dia niainga maraina dia lasa dia manontany foana zareo nanahoana dia tena voninahitra ho an Jesosy tena tsy takatry ny saiko fiasan'Andriamanitra tena fanentenana tena hoe tsy haiko fa tena hoe tsy havitana ninina na mijoro tena hoe vatanao ray manontolo io mangovongovotra daholo tsy afaka mijoro ianao tsy afaka manao ninina fa tena voninahitra ho an Jesosy fa tao anatin'ny fotoana iny tena hoe fahagagana lehibe nahatongavako tany tena misaotra an'Andriamanitra dia hatramin'izao tena tsisy ninina ntsony fa tena sitrahany Jesosy dia misaotra an'Andriamanitra tiaka mampitsika ao an Jesosy fijoroana vavolom-belona alohan'ny farany iny fa aiza izy teo itsy izy itsy ka itetsy izy tetsy dia arindra izy itsy aloha izy nanome lohatenin'ny vavolom-belona androany alleloia zavatra efa nitranga somary lela kely izy ity fa tsapako hoe ny zavatra rehetra izay ataony Jesosy amin'ny fiainantsika dia tokony hamezantsika voninahitra azy ary ny fahamezam-boninahitra dia tsy ho anao rehery fa ahafahany afaka koa mitodika sy mahatsiaro ny fahatokin'Andriamanitra ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo dia milaza hoe ny fahendrena tsara ozy izy ny aza ompity marina taminay io ten'Andriamanitra satria tamin'ny fotoana izay tena tsy nieritrretanay sy tsy niomananay nininina mihitsiny no nitahian'Andriamanitra anay tamin'ny lafi ny fianaran'ny ankizy tsy nanana programa mihitsy izay hoe ampianarina ny ankizy ny tena marina tamin'ny voaloha fa rehefa nivavaka dia nisokafan'i Jesosy ny lalana ny tompona sekoly no niteny hoe alefaso mianatra izy dia gagabe zay hoe ahoana zany dia ahoana ny fourniture ahoana ny akanjony ahoana ny zavatra rehetra ny écolage sy ny sisa dia tongava fotsiny nareo dia tonga dia efa manatona ny olon'olotro dia tonga dia sorata ianarana dia tena efa 3 semaines taoriana niterenan'ilay olona angamba zay vao nakany ohatrany hoe mbola nanontany tsara ny Jesosy zany hoe ahoana ny tena programme dia efa farak'izay tara indrindra ny dossier vao tonga tany dia tonga dia nisokatra ny zavatra rehetra tonga dia voasoratra ny anaran'ny ankizy tsisy frais ninina na lohatra ny voalokatra amin'ny farany dia vao vita izay zavatra izay dia niteny indray ilay olona hoe arganareo tsy haka fourniture dia ohatra ny gagabe zay hoe ahoana moa zany zao fafahana manao zany fourniture zany dia ilay olona tonga dia teny tonga dia alaivo daholo fotsiny izay ilaina mandritra ny taona fa tonga dia vita hatramin'ny voalokatra amin'ny farany zavatra rehetra tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra atao anatin'izany no tonga tany an-trano amin'izay nandeha nianatra dia nisavaina dia nahazo karne vita ny efa nahazo tablier rehetra tonga dia hoe izazo io fotsiny zany andrasana tonga ny ampianarana dia rehefa nresaka izay mivady areza ny fiche d'écolage to tsisy dia natsona ilay olona azafady fa ohatrany misy zavatra tsy mazava aminay fa hoe ohatrany tsy nahazo fiche zay resaka écolage fa ohatrina ny écolage dia ozy ilay olona fa atao inonareo zany zavatra zany teo zay vao tonga saina hoe Jesosy ny ao ambadiky ny zavatra rehetra alleloia ny ten'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra anay meloa ilay izy zay hoe ohabolana 13-15 zay fa tsy tonga saina mihitsy za manokana raha tsy
raha tsy Andriamanitra mihitsy nampatsiaro hoe zay ny le teneniko anao hoe le fahendrena tsara no azaompity, tsy azony fisasaranao ampina ny zavatra anankiray, fa Andriamanitra manao zavatra tsy takatra ny saina. Vita sekoly teto, vita fotoana teto Sabotsy, dia ndeha hody aho zany. Rehefa ndeha hody dia vao tonga tao an-trano dia ny zavatra efa fanirian'ny zanakay zany ohatrany hoe izy tia mijery dessin animé sotrany zany. Dia za tonga tao an-trano tsy napoziko mihitsy a, vao miditra ny trano dia izy ny tonga dia mijerena anahy hoe papa surprise, dia inona ho azy zany. Dia vao tonga tao ambony dia nasehony, tonga dia nisy olona nanatra télé tao an-trano tsy takatra ny saina hoe wow, raha ny tena marina nefany a mety pile télécommande ny afaka vidian'ny olona, fa Jesosy a mamatsy télé. Tena hoe voninahitra ho an' Jesosy a rery ihany amin'ny zavatra rehetra, izy miamboninahitra. Alleluia, alleluia. Minao fa nanokatra ny fomam-panahintsika izay vavolombelona rehetra izay nanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra irery ihany, fa iomanantsika ihany koa nefany a ny amin'izay zavatsoa rehetra voahomana tahaka ny zavatra voahomana rehetra ho an'ireo izay nijoro vavolombelona teo a, ny amin'ny zavatra voahomana ho antsika indray a androany a ho amin'ny teniny. Tiaka mampiantsika ho an' Jesosy a, andraisantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra hitondra an'izay teny izay. Alleluia. Velona Jesosy. Manan'Andriamanitra velontsika. Manompo a Andriamanitra velontsika. Tikanao androany maraina isaina kely an'ity zavatra anankiray ity. Raha ianao teo amin'ny toeran'ny Marie Magdalena eo amin'ny jaona 12, jery Marie mitazana hoe io Jesosy dia io Lazarosy. Lazarosy le fanantenany fararaka, fa rehefa namangy Jesosy dia tonga teo amin'ny latabatra indray. Maria koa efa reraka sy trotraky ny ady saina teo ampanaovana ny asa ratsiny, olona efa tokony ho totofam-bato fasanam-bola velona teo kianjan'ny tempoly, fa nivonjeny Jesosy. Jery Maria, inona reny sujet de prière tokony ho entiko amin'ny Jesosy mba hamaliny ahy, ohatrany tsisy tsony tonga tao an-tsaina hoe inona no angatahany, fa ny zavatra nameno ny fony dia zao hoe inona no tokony ho ataoko azy. Rehefa feno ny fepetrany fitiavana ka jamby ianao dia tsisy zavatra tonga ao an-tsainao toy ny hoe inona no azoko, fa ny zavatra ao anatin'ny fonao dia ny hoe inona no ataoko azy. Davida tena tia n'Andriamanitra, fa hitako misy vavaka nataon'i Davida anankiray tena nakasika ny foko. Inona reno valiko an'i Jehovah noho ny soa rehetra izay nataony tamiko. Fa zao no nataon'i Maria Magdalena rehefa mijery an'i Jesosy izy, noho izy hoe Jesosy a, adalanao ny foko, tiako loatra ianao. Tsy haiko zany izay atao, fa ninona zavatra rehetra dia ny zavatra sarobidy indrindra amiko dia ny fahatsapako, fa eo amin'ny fiainako ianao. Lasa nalain'le menaka lafo vidy tao anaty tavoahangy alabastara, tonga dia mivakily teo an-tongotry ny tompo. Iny le volondohany avy natao brochine tsara tarehibe satria fetim-panasana ny andro, tonga dia namafana ny tongotry Jesosy. Iny le ranomaso tsy mba nakarantany an-dakozizana sa-tongotry, fa le ranomaso kotsy nameny ny tongotry Jesosy. Dia hozy izy hoe Jesosy io malalako ianao, adalanao a Jesosy. Hofaofainy amin'ny lanitra ny tananao, nao tsika iombona ao anatin'ny tiry ty anokatra amin'ny fontsika, iteny amin'ny Jesosy mihitsy avy ao anatintsika hoe tompo adalanao ny foko, adalanao ny foko. Halleluja. Amezatsika voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra. Jesosy io
malalako milanao zao raha vao mifo marainao matsiaro anao fany aminao nyeritrerito ny fitiavako raha izao rehetra izao tsisy ataka loko anao adalanao a Jesosy io tsy misy ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako malalaky anao. Marariao tumpo ianao mantsoiko narainao tumpo ianao nutsaroko mitaliao tumpo ianao nutatiaviko enfaliao tumpo ianao nuitaraqualu Jesosy si mise ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako adalanao ao Jesosy io si mise ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako adalanao ao Jesosy io si misy ataka loko anao fany aminao irerian fitiavako
raha mitsoreto anatrehanao zay androany maraina dia mitondra ny fonay mampiakohaka ny ao anatinay eo anatrehanao manahaky ny fiandrianana mahampanjaka anao raisy ny voninahitra mihaja ny saotra raisy tompony fakasitrahana avy eo ampony mpanomponao anambarahanay fa ianao ny mendrika indrindra ianao ny tsara indrindra ianao no ambony indrindra ianao ny tanteraka indrindra ianao ny lehibe sy avo indrindra ho anao ny mandrakizay hatramin'ny taranaka taloha indrindra taranaka ankehitriny ny taranaka ho avy ho anao kofana ho anao rery mifiderana ho anao rery mifitsahana ho anao rery mifakasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Ndao tsy kity tanana maveo atoko toko alleluia. Alléluia. Ahoana ny fomba toy ny omaly afahako misitraka ny fahafenony eo amin'ny fiainako zay le hoe communion iombonantsika fiainana amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny apôstôly Paul dia nilaza ao boky Efesiana toko 5 boky Efesiana toko 5 ny 9:20 ary aza ho mamidivay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Hitanareo rehefa mahatonga ny olona anankiray mamo dia zao kontroleny toka ny fiainany mandritry ny fotoana isotroana izy dia manomboka mivembena satria feno toka dia zakan'le toka tsy atsiary tena fa andeha anao zavatra indraindray tsy voatery ho volontén'le olona rehefa feno an'izay le hoe fahamamony zay ny fiainan'le olona zany hoe mihoatra ny fatran'ny alkôla ao aminy dia ozy izy ny ten'Andriamanitra okanareo izy tsy ohatr' zay okanareo izy ho fenona ny fanahy rehefa fenona ny fanahy koa ianao dia mamo ny fanahy ary rehefa mamo ny fanahy ianao dia taditio manao réaction tsy normal. Ny olona normal rehefa ao anaty olana dia mitomany mitaraina tsy hitantsony zay atao te hamoy fo fa ny olona feno fanahy masina voafehy ny fanahy ao anaty fitsikina miatrika zavatra tsy voatery hampifaly. Radiniana ny fahafenoan'ny fanahy mahatonga antsika ho tafatoetra ao anatina karazana fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Inona ny tiany Baiboly olazaina ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fahafenoan'ny fanahy ao anatin'ny olona dia ny tonga ny olona anankiray eo ambany contrôle tanteraka na ny fifehezana tanteraka avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Rehefa feno ny fanan'Andriamanitra ny olona dia feheza ny fanan'Andriamanitra ny olona, taria ny fanan'Andriamanitra ny olona, miaina ao amin'ny fanahy ny olona, mandeha ao amin'ny fanahy ny olona. Ahoana ny afahako miaina an'izany fahafenoana izany? Tsy ho tafaradalina ny lora tsy efa mifanaiky. Alendriky ny fanekena iraisanao amin'Andriamanitra dia aseho tanteraka amin'ny fanekenao ametraka ny mombanao ray manontolo aminy. Mari-panondrenana ny asarobidiny atao hoe fitiavana hamaritra ny fahafenoana ho fiainan'ny olona anankiroa eno tsara dia ny fahafahan'ilay olona anankiray ty sy ho tiavana mametraka ny momba azy manontolo mifanolotra an'izay le hoe ohatrany hoe mamotsitra ny mombanao manontolo aminy. Mamotsitra ny mombanao manontolo aminy. Zay no mahatonga an' Jesosy mametraka ny lanjan'ny fanoloran-tenanao ho ambony lavitra noho zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fanjakana.
rehefa feno fitiavantsika an'Andriamanitra dia manolotra ny momba antsika rehetra ho an'Andriamanitra tsika satria izy nefa nanolotra melony momba azy rehetra ho antsika. Tsy vola makarena ny namonjeranareo fa tamin'ny rano sarobidy sy ny fanoloran-tenany mba hananantsika antoka fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fananantsika azy tsy marety aika ho an'Andriamanitra. Tamin'ny vidiny lafo ny vidianany antsika tamin'ny rany. Nanaiky Jesosy ny hofaty hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika nefa sady tsy nanota izy ny tsy nahalalaota. Ny antony izy nampianatra antsika ity voalohany fa tsy nanana fitiavana avy amintsika hitiavana azy. Rehefa nanolo teny Jesosy maty teo amin'ny toerantsika dia izy koa miandry antsika mba ho faty eo amin'ny nofo mba fahatsika manaraka azy. Le fahafatesana eo amin'ny nofo tsy hoe akory isotro-poziny ianao dia maty dia hitan'ny tompo, tsy izay ilay izy. Mamono teny ianao raha manao an'izany. Fa ny tiany tompo tenenina tsy miaina eo amin'ny nofo ianao fa na eto an-tany aza dia velo ny fanahy. Amen. Nony antsika hijery kely ny fanoloran-tenan'ny olona anankiray eto anaty Baiboly. Inona ny lazainy Jesosy? Ny olona anankiray rehefa tena tia an'Andriamanitra, ny olona anankiray rehefa tena tia an'Andriamanitra dia tsy miahany ainy izany. Zay ny atsapana hoe olona rehefa tena tia an'Andriamanitra ianao dia lasa tsy miah ny ainao. Satria misy Jesosy zay mamonjy ny ainy no avery azy, fa zay mahafohy ny ainy no ny amiko no azo azy. Zany misy zavatra tsy azonao raha tsy tanteraka ny fahafohizanao no mombanao ary miseho ny fahatanterahany fiankinanao aminy. Amin'ny teny vahiny dia hoe abandon total à Dieu. Ianao zany mila tena mianatra mametraka sy mamotsitra ny mombanao manontolo amin'Andriamanitra. Eo amin'ny sekoly ny fanompoana dia tadidio ny fahafahana tsara indrindra ahafahanao miorona sy ho voatahiry hijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany dia mifametrahanao ny lanja ny fiainam-pananao ho ambony sy mihoatra noho ny zavatra rehetra ilainao. Andriamanitra tsy miaina antsika eo amin'ny toeran'ny olona anankiray hoe ahafoisy anao sakrifisy amin'ny zavatra rehetra, tsy zavatra no ilay izy. Ianao no ilain'Andriamanitra, ianao no objectif an'Andriamanitra. Tsy ny azo ninninina ny aminao aloha fa ny fonao misokatra ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika asa inareo ilay hira hoe tiany tenako ry mpamonjikio ho anao manontolo raisonao kanjaka. Tsika fotsika manontolo tiany tenako eo tiany tenako ry mpamonjikio ho anao manontolo raisonao kanjaka. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia tsy misaina fa tsy mifanjakana. Rehefa tena tia an'Andriamanitra ianao dia manana an'izao fahatsapahany izao, tsy mitsehitra tena fa mihevitra ny ana. Ny fahafenony ao anatinao dia aneanao fiadanana, fiadanam-po izay mahatonga anao hananantoka fa rehefa napetraka ao indray mandeha teo ampelantanana ny mombanao ray manontolo dia tsy possible mihitsy ny haratsy fiafaranao. Ny fahamarinan'i Joba ane dia ny fahitan'Andriamanitra ny fijoroan'i Joba tao am-pony. Avy amin'izay dingana nisy azy ara-pahalalana an'Andriamanitra. Voatahiry Joba nanandalo ady sarotra azy satria fantatry Joba fa velona amin'ny mpanavitra azy. Dia hozy izy fantatry fa velona amin'ny mpanavitra ary any am-parany izy hijoro ao amin'ny vovoka. Nanam-panantenany Joba fa tsy ho ratsy fehefara zany.
nefa ny zavatra hita amin'ny masony Job fanehoana fa tena tsisy azo antenaina intsony ny aminy izy sy mivadiny rery sisy ary ny fiafaran'ny fiainana ny vadiny koa ary nanohatra azy mitsotra marina aminao a fa voahita n'Andriamanitra ny fony Job sokatra ara-pahalalana na dio fota amin'izay naneso azy. Halleluja. Jorona mela eloka na dia izay nanaratsy azy dia tsy nila nitondram-bavaka izy eo double portion na valio vavaka amin'izay zavatra rehetra ilaiko. Fa Andriamanitra nanetsika amin'ny fony hevitra ny Job tamin'ny fanotronany satria tanteraka sy feno ny fepetrany takian'Andriamanitra nasehony Job tamin'ny fiaretany sy ny faharetany ny amin'ny fatokiny n'Andriamanitra tamin'ny farany. Hitanareo ilay izy Job tsy niantehitra fotsiny tamin'ny fanompony an'Andriamanitra tamin'ny fanantenan-javatra pety ny fiainany satria narava aza ny zavatra rehetra izay nananana dia mbola mifikitra tamin'Andriamanitra ihany ny fony. Ozy izy tamin'ny vadiny everiko toy ny vehivavy adaly ianao ozy izy. Ny zavatra teneninao zany ozy izy plaza ny olona tsy manam-pahatakarana ny amin'Andriamanitra. Fa za ozy izy Job tsy hivadika amin'Andriamanitra zany hatramin'ny farany. Ka zao na enjehina za tsy hivadika aminao na sombarana za tsy hisaraka aminao ninonina anjo ianao no tokiko ity sy anompoanao amana-pialam-pofonakio itory ny asanao ity asanao rirakio. Gaga be anao tamin'ny voalohany Job nesony izy telo lahy ozy izy telo lahy avelona ve ny Andriamanitra dia zao ny zavatra mitranga aminao zao ve ozy izy ny olona tena niorina tamin'Andriamanitra sy ny fiafaran'ny fiainany izy telo lahy namany Job nanampy andreo Job nity andreo fa reo indray ny tonga namangy an'i Job tsisy teny pampahirezana sy fampiorenana fa teny mpanesona sotry ny hoe nisy tsy nety mihitsy nataonao matohatra zao ianao fa nandinika Job dia nijery zany ve tsisy hitany Job tsondro zareo tao anatin'ny fahoriana safotifoty teny ny fiainana tonga fihereziny Job ary tsy ireo ihany fa na mivady andefo mandrony koa aza farany ny teny hoe miala amin'izay ianao amin'Andriamanitra ka dia oka ianao hofaty hany aloha ianao izy hofaty amin'izay fa miala aminy alohan'ny hafatesanao satria raha tianao izy tsy ohatr'izao no nataony aminao. Matoy io tantara io nasehon'Andriamanitra aza fatra mpitady sy mpitoky ara-panorenana ny finoanao amin'izay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao na mbola tsy nitranga teo amin'ny fiainanao satria raha ny zavatra hita maso no anorenanao ny finoanao sy anteheranao fa eo Andriamanitra dia tsy ho possible mihitsy amin'ny fotoanany fanenjehana na amin'ny fotoanany mety hoe hisedranao ny finoanao hijoro ianao ka sa ho faty martiora ny finoanao an'Andriamanitra zany impossible zany impossible ny joroan'ny finoanao tahaka amin'ny fijoroan'ny finoan'ny Job sy ny anankiray amin'ireo izay tena hoe mafiorina tamin'ny fanompony an'Andriamanitra ka tonga ohatra tamin'ireo andro ny fifohazam-panahy mifandimby teto ambonin'ny tany. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza fa misy ese hiditra eo amin'ny vavahady eto ianareo fa vitsy ny ho raisiny satria ilay kalitaon'ny toe-potakiny ijoroana mpinoana hianterana amin'Andriamanitra dia diso tamin'ny fomba nandraisantsika fampianarana teo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Zay mahatonga anay miverina mba nahitra anao fa ny fanompona dia tanteraka amin'ny fiorenana sy fiombonam-po amin'Andriamanitra zato isan-jato tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Andriamanitra afaka amaly anao amin'ny zavatra rehetra afaka hitanao izy sy anambona anao amin'ny zavatra rehetra eo amin'io fiainanao andavanandro fa aza manankina amin'ny finoanao amin'ny fomba isehoan'Andriamanitra amin'izay fanatanterahany an'izany hoe ahoana ny fomba nehoana an'izany. Ny Job misy zavatra tsy nangatany fa notronona fotsiny izy rehefa nomeny le toe-po. Inona zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy? Fananian'Andriamanitra mihitsy ianao avela ny imehezan'ny olona fananiana ianao avela ny hoesoan'ny olona eny tsy hoe ratsy fanahy akory izy fa avela ny dia jereny ka
ka izy amin'iny mijery hoe atraiza ny fatrany fiorenanao sy fifikiranao aminy. Fa rehefa tonga ireo sakaizan'ny Job ireo naneso azy, tonga ireo sakaizan'ny Job ireo niteny ratsy azy, tonga ireo sakaizan'ny Job ireo nanao tsinitsinina azy, ary nefa rana nafoy azy. Ny sakaizan'ny Job afarany lalitra satria ferezina izy. Comme le thème français, si tu es riche, tout le monde est là. Si tu es pauvre, tout le monde s'en va. Si soon, lalitra sisa ny namany. Fa zao, lasa Joba nandohalika any amin'ny faran'ny fiainany. Tompozy izy, fantatro fa kay nidingana raha-pahalalana nisy hatramin'izay dia fandrenesany sofina ihany, zavatra teo ivelany ihany nahafantarako anao. Fa amin'izao fotoana izao izy vao manomboka misokatra amin'izay ny visionko, mahalala hoe inona ny andrasanao amiko. Nandritra n'ilay fotoana nangirifiry Joba tsy nanokatra ny fony mihitsy ho an'Andriamanitra. Fa zao vavaka ihany izy, nitaraina ihany izy, lany fotoana ny famaly tamin'Andriamanitra izy. Fa tsy tonga saina izy ny amin'ny zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy. Inona nandrasan'Andriamanitra taminy? Hivavaka ho an'ireo sakaizany izay nandao azy, naneso azy sy nafoy azy. Zany hoe Andriamanitra zany miandry anao amin'ny dingana anankiray tena haterahanao vaovao ao anatin'ny fiovampo. Ay ny olona anankiray mety efa 20 taona nanompo an'Andriamanitra tsy tena mbola mifo sy nateraka indray raha tsy tonga eo amin'izay kion-dalan'izay. Zay kion-dalan'izay no hamaritra ny fijoroanao sy ahitan'Andriamanitra anao hoe tena zanak'Andriamanitra marina ianao. Ny mahazanak'Andriamanitra kay tsy hoe faritana amin'ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fomba hanampiran'Andriamanitra azy ety ivelany, fa amin'ny fiovampo anome zay zavatra tena takian'Andriamanitra anehoana ny toetrany. Inona ny zavatra nitranga? Ozy izy ny Baiboly eo amin'ny Joba 2:7, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10 vakeo. Zao ny zavatra nitranga, nandohalika Joba nivavaka ho an'ny sakaizany. Dia vao hitan'Andriamanitra fa vavaka ho an'ny sakaizany izy. Kay Andriamanitra ity kay, Andriamanitra tsy ela amin'ny zavatra hainy, hamakiroso amin'ny manaraka. Tsy nila mivavaka izy nandray profesia hoe andray double portion ianao androany. Reo anjarany roa rehetra zay tokony ilainao dia ho tonga eo amin'ny fiainanao. Tsisy profety tonga tao namany taminy double portion. Tsisy fampanantenana koa hoe Joba dia ho champion. Joba 2:7 ary Joba tena malainy Joba ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Napetraka Joba zay. Fa inona ny tiany ho tenena amin'ny 1:1 io? Ninona zavatra nalovako rehetra, ny zavatra anankiray fantatro. Hainao kay ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Ny fanambinana tsy amin'ireny naneso areny. Ny fitahiana ny fiainako tsy amin'ny alalan'izay mety hoe fanaovan'ny olona tsinitsinina. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana. Koa dia milaza zay tsy fantatro dia zava-mahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao ndi avereny hoe fiverenana. Mifona aminao mienofa hiteny anontany anao ka mpahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao. Tompo tsy mitovy tsony ny lasa sy ny ankehitriniko. Ankehitriny kosa ny masoko mihitsy ny mahita anao amin'izay. Hitako amin'izay ianao sy le fahatsaranao, hitako amin'izay ianao sy le ao anatinao mifankahita anaty amin'Andriamanitra. Dia hafa mafy be fakahita anaty amin'Andriamanitra. Dia ozy Joba koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Authentique ilay fibebahana. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'i Job zany teny zany, dia ho koa izy tamin'ny Elifazy. Halleloia. Zany hoe vao vita mivavaka Joba dia namangy ny sakaizan'ny Joba Andriamanitra. Tsy ianao mandondona mitady fitahiana any amin'izay tokony hamatsy ianao, fa Andriamanitra ny andondona ampatsiaro izay tokony ho anao eny ampelantanan'izay tokony nametran'Andriamanitra azy. Jereo tsara ny zavatra nitranga tany amin'ny Elifazy teny mity mirehitra aminao sy ny sakaizanao roalahy ny fahatezerako.
satria tsy mba marina tahaka amin'ny filazan'ny Joba mpanompoko ny filazana. Rehefa mahitsy ny révélation fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mila prophétie ny bénédiction matérielle fa tonga ho azy eo amin'ny fiainanao. Hitanareo, ny zavatra rehetra dia amboarin'Andriamanitra iara-iasa asoa zay ty azy. Rehefa ho amponao ny fitiavana n'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra mamangy naiza toerana misy anao zay asoany io fiainanao io. Tsy anjaranao ny mianao fa izy nianao rehefa tanteraka ny ao anatinao ka mifankahita tsara aminy. Révélation le izy. Kosa izy Andriamanitra. Zao izy juste ny révélation en Joba. Tsy manao zay azahoan-javatra izy amin'ny zavatra torina. Tsy manao zay zavatra izy azahoana tombony eto tany amin'ny tsy fahamarinana. Fa hitako ny fony Joba fa nilaza izy. Zao ny lazainy. Fandrenesany sofina ny nandrenesany ahatra amin'izay. Fa amin'izao fotoan'izao misokatra ny vision-any ary hitako fa mifanaraka amin'ny zavatra tiako lazaina ny zavatra ambarany. Inona ny zavatra ambarany? Manomboka milaza izy, mampirisika ny olona, manaitra ny olona ho amin'ny fahadiovampo sy fivavahana na dia ho amin'ny fahavalo azy. Ozy izy Andriamanitra. Ohatry ny hafahafa zany tempony Joba zany teraka avy amin'le révélation nandrasako taminy. Ozy izy ny 15. Koa ankehitriny makavaty tromba lafito, sondro lafito ho anareo ary makanesany amin'ny Joba mpanompoka ka manatera fanatitra dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoka no ifona ho anareo fa izy no akasitrahako. Fandrao amaly anareo tahaka araka ny fahadalanareo satria tsy marina tahaka ny filazan'ny Joba mpanompoka ny filazanareo Izy zany nitoro-tany. Dia zao nitoro-teny nataony tamin'ny Joba. Manjoanao nitoro-teny manesy ny olona ao anaty fahadisoana. Dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Satria anao tsy mahafantatra ny relation misy eo amin'ilay olona sy Andriamanitra. Dia Andriamanitra tsy marina ny filazanareo izy fa ny filazan'ny Joba marina. Ary mahagaga fa tsy tany amin'ny toko alohaloha Andriamanitra no niteneny hoe tsy marina ny filazanareo. Fa Joba kay zany tany amin'ny Joba ny fijoroana nandrasan'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manitsy ny hafa. Zany hoe rehefa nijoro Joba tao anatin'ilay ady mafy amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy, dia Andriamanitra no nanaitra ny Elifaza hoe le révélation nieritreretinareo nafoijanareo ny Joba hatramin'izay iny ka nieritreretinareo sy ny tsaranareo azy hoe vokatry ny tsy fahamarinana na tonga azy potika, rava, ferezina. Tsy marina nereny ozy izy Andriamanitra. Tsy Joba ny rany namary tena navoto ny fony Joba dia nanozona ny Elifaza hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa andry ny lisany tsy fokizitina be. Tsy zay zany ny tena ho ampon'Andriamanitra. Tena ndeha Elifaza tena mita sy Bildada sohita sy Zofara namatita ka nanao arak'izay nandidiny Jehovah azy ary Jehovah dia nakasitraka ny Joba. Andino ny 10. Ary Jehovah napody ny fiadanan'ny Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nananany fahiny. Eto amin'izay dia avy ny rahalahy rehetra sy ny anabaviny rehetra izay tsy hita teo aloha ary ny olona rehetra izay fantany fahiny ka nakao aminy ary niara-nihinana tamin'ny tao an-tranony ary nitsapa alahelo sady nitsapa alahelo iny efa fin film nitsapa iny. Toaretiaka hoan'Andriamanitra. Hitanareo, Andriamanitra tsy mainka hanenao zavatra rehetra tsy zakanao sady tsy mahasoa anao satria mampirehare anao. Andriamanitra manefiny ao anatinao milohany ny anakinana zavatra goavany eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy manomenao ny zavatra rehetra irentenao sy isehonao fa manana mihoatra noho ny hafa ianao. Fa Andriamanitra matoa manomenao zavatra mihoatra dia tsy maintsy anasana ny hafa hiarakinana aminao. Tsy maretiaka mafy ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay fitaka ny fahatongavanao eo amin'Andriamanitra agataka ny zavatra rehetra tsy ny eloava amin'ny fiainam-pananao miorina ao aminy. Eto tsy sujet de prière mihitsy hoe tompo ataovy manan-karena ako. Fa matoa mahamaika anao ny anan-karena mbola tsy afaka sy voaforany ao anatinao amin'ny fitiavan-karena. Andriamanitra tsy hanome anao arena hosoloanao ny fisiny. Fa Andriamanitra manome anao ny zavatra rehetra ho fanampy ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Maro toerana ny fisiny, maro toerana ny fitiavana, miorina tsara ny zavatra rehetra vao mijoro Andriamanitra ny tanao.
noho izany raha zavatry ny tany mbola makarary dia mbola misy famorahana tsy vita ao, misy fanefena tokony mbola ho atao ao. Mahita anao hisokatra amin'ny masom-pananao, hiazakazaka ianao hivavaka ho an'izay makahalanao, hivavaka ho an'ilay sakaiza talona fantatra anao reny fa amin'izao ianao tsy fantantsony, hivavaka tena mindra fo amin'ny drareo raha nanadino anao izy, fa tsy any amin'ny olona akory ny valino anao, fa ozy izy Joba zany eritreritra hoe tena mba tokony hatsiaro ana Bildada Sirianne, tokony mba hatsaroany Bildada ranga amin'izao. Elifaza Temanita sy Bildada Suita ary Zofara tokony mba hatsaroany zareo ozy izy, ka izy izy fandrenesany sofina ihany nataoko ka tamin'ireny fotoana hoe nanasivako sony afo reny dia nieritreritra hoe tokony hamaly fity izy. Amin'ny fotoana nandrasako azy hamaly fity toa tsy hitako izy dia na voto be mifoko, dia sady mavesatra ny fony Joba tamin'ny fanesona nataony namany azy, mbola nitodika tany amin'Andriamanitra hoe aiza ianao zavatra nataoko anie tsy mifanohitra tamin'izay nandrasanao za tsy nangalatra ny vola tokony ho an-kamboty, za tsy namilivily an'izao, ary za tsy nanao raha mbola tsy nisy kamboty ninana teo amin'ny latabatra na tena hoe tsy nijery mitondra tena dia mba tsarao raha ohatra ka nisy zany zavatra zany, tena hoe navoaka ny teo daholo ny zavatra vitandreo fa tsy tahitra mihitsy Andriamanitra zany tsy mamaly ny olona ao anaty grève de faim ao anaty vavaka. Ianao zany ohatran'ny manao grève de faim amin'Andriamanitra, tanysaina daholo ny zavatra tsara nataonao dia mody mivavaka sy mifady aniny ianao. Andriamanitra raha vao manamary teny ianao eo anatreny dia tsy mahita rirany amin'izany na tena mety tokoa ary zany nataonao, satria tiany ho fantatra fa fantany mihoatra noho ny fahafantarana ny zavatra vitanao ny tao anatinao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra nisy, zao ny zavatra nisy. Ozy izy Joba nandeha teny dia mivalian'Andriamanitra izy, dia tapatapa teny izy dia izy amin'izay Andriamanitra rehefa taizy ianao izy tamin'ny zanan'olona ny fanorenany tany ary zany hoe valian'Andriamanitra mifanaraka amin'ny zavatra tenenina ohatrany hoe ahatonga saina azy hoe ianao niry Joba miresaka amin'ny grand ianao fa hitsio tsara ny zavatra teneninao ohatroatra zany no tian'Andriamanitra ho tenenina. Farany reraka Joba, rehefa reraka Joba dia ny saina zany tokoa, satria vokatra io valy tenin'Andriamanitra io tsisy voavaliny dia nanomboka ny sokatra ny saina. Hitanareo amin'izay voninahitry ny mpanjaka manafin-javatra. Halleloja. Fa voninahitra ho an'ny zanak'Andriamanitra mamanta-javatra. Ianao zany mila mamantatra ny eo am-pon'Andriamanitra miainga avy amin'ny zavatra tenenina, izay ny atao hoe révélation. Tena nomboka ny teny amin'izay Andriamanitra tao am-pony Joba rehefa mivavaka izy, inona ary ny tian'Andriamanitra olazaina amin'izany? Sokafan'Andriamanitra amin'izay ny masiny, mahefa ny zavatra rehetra ny ahy, tsy any amin'ny Bildada mivalina anao fiainam-pelantanako. Tsy sakana tonga tsy asany rehefa tena hoe akasitrahako ianao fa zavatra anankiray ny andrasako aminao, madiova fo amin'ireo ianao hitany amin'izay ilay secret. Ozy izy rehefa avy eo ko raha tsy hainy amin'ireo moa mivaly ny fiainam-pelantaran'Andriamanitra, inona ny andrasan'Andriamanitra amiko? Ny adio fo amin'izy telo lahy, ny amela heloka an'izy telo lahy, ny amerina mifoko toy ny tsy nisy ninina. Halleloja. Dia ozy izy rehefa avy eo, diso Andriamanitra, teny ratsy andren'olon-dreny ako, nanozina azy nefa zavatra tsy netiny nataony tamiko. Ianao ne mahita fa tsy netiny nataony tamiko, efa zao diso afa fandrenesany sofina ihany nandrenesako anao, fa amin'izao fotoana zao masoko mihitsy mahita ny ao anatinao. Fa ka ianao be famindrapo, ka ianao be fitiavana, ka ianao le Andriamanitra naniraka an' Jesosy Kristy teny hoe mitiava amin'ny fahavalonareo. Androany tsy manam-pahavaly olombelona, fona ho an'ny Bildada Andriamanitra, fona ho an'ny Zofara, fona ho an'ny Elifaza, tompo mamelany heloka andry zareo. Ozy Andriamanitra, allo fa ho any amin'ny Elifaza mihitsy Elifaza mantsy ny lehibe andry zareo, dia tsy maintsy miantso ny Bildada sy Zofara izy rehefa avy eo aminy. Zao namanao rô lasiny nataonao dia diso ny fanambarana. Fa zao nahazo révélation tena izy Joba, révélation famelan-keloka, misy communion zany, misy fandeferana, faneritretena mampirisika azy adio fo. Satria tsy miconsidéreny nataonareo taminy izy, fa manomboka mijery ny lanja ny fitiavako sy mamelanja ny fisiko eo amin'ny fiainany, hoe avy amiko ny zavatra rehetra, fa tsisy andrasana avy amin'ireny ka andotona fo amin'ireny. Noho izany zao ankehitriny zao lasinareo manao fanatitra any amin'ny Joba, atao fanatitra mba hifonanao nareo, mba sitrany amelako ny elokareo. Dia ozy izy Andriamanitra ho an'ny Joba kosa tsy reny problema na zavatra nangalariny devoly ravo reny ny olana amiko, fa ny Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy. Fa zao doubleko amin'izay
ny zavatra rehetrarehetra omeko ny double portion na tsy nangataka azy izy. Andriamanitra manomana anao hazaka le double portion avy aminy. Manomana anao izy. Aza maiky ny double portion fa mifoa aloha doubleo amin'le portion mpitiavana andrasan'Andriamanitra famelana ny azy. Aza milotika be ny fo amin'le lova tsy le lova mbola idivana reo menakavy io. Lotika mihitsy mifonao leo ambony leo ambany rihana zay mahatonga anao tsy mahazo an'le building zato ary ambany fandrasan'Andriamanitra re. Marety eka ho an'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra fiverenana aloha vao fitobahana. Alleluia. Averiko fiverenana aloha vao fitobahana. Raha vao omponao ny fandresen-dahatra tena anovan'ny hafa ho an'Andriamanitra. Raha vao omponao ny vavaka ho an'ny hafa mifonao manontolo. Dia zay ny porofo ahitan'Andriamanitra fa madio fo ianao. Raha mijeritsika ny tantaram-piainan'i Elia amin'ny mpanjaka voalohany vetivety. Mpanjaka voalohany toko 720. Manomboka amin'ny 9 lavalava ihany le izy. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra abaka namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosainareo. Raha Jehovah no Andriamanitra dia manara azy, raha Bala kosa dia manara azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Any tsy nirarahin'ny olona zany zavatra nitenenin'ny Elia. Ary Elia tamin'ny olona sady za rery sisa no mpaminany Jehovah fa ny mpaminany Bala kosa dia 500 lahy. Kaoka ireo no anome vato-trombola roa ho antsika. Ary eo kizy no ifidy ny iray ho azy dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambony kitay hazo nefa tsy asiana afo ao. Ary za kosa amboatra ny iray ka ametraka ametraka azy eo ambony kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ao. Ary niantso ny anaran'Andriamanitra reo ianareo, ary za koa mba hiantso ny anaran'i Jehovah, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra nanao hoe marina zany teny zany. Hitanareo fa ny olona koa zany mba te hita ny fahamarinan'le finoany. Ary Elia tamin'ireo mpaminany Bala mifidiana vato-trombola iray ho anareo ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo no maro ary mety ny anaran'ny Andriamanitra reo nefa aza asiana afo ao. Ianareo le petrany dia dingantsika amin'ny 7 amin'izay. 7. Ary Elia tamin'ny olona rehetra manatona dia nanantona azy ny olona rehetra. Ary Elia namboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava ka naka vato 240 araka nisan'ny fireneny zanaky Jakoba. Zay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao. Ary zany vato zany dia nataony altara ao amin'ny anaran'i Jehovah ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy izay mifafy voan-javatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra kitay hazo izy dia nandrasa ny vato-trombola ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo. Dia nanao hoe feno rano ny siny efatra ka idino amin'ny fanatitra dorana azy ny amin'ny kitay hazo. Dia io koa izy ataovindray zany dia nataony indray, ary io koa izy ataovindray koa zany dia nataony indray. Hitantsika ny zavatra nitranga ny 9:30. Ary noho ny tamin'ny fotoanany fanatitra riva dia nanantony Elia mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoko fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zany mpanomponao araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. 9:30 ka hatramin'ny 9:30 dingadingantsika kely. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona amin'ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary mivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia nenkohaka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. 9:40 ka hatramin'ny 9:40. Ary Elia tamin'ny aba miakara mihinana sy misotro amin'izay fa misasasasa zato ny rano be. Dia niakatra mihinana sy nisotra aba fa Elia kosa niakatra eo tampony Karmela dia nenkohaka tamin'ny tany ary loha nataony teo nelanelany lohaliny. Ary izy tamin'ny zatoviny miakara kely ka tazany ny ranomasina dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy ninninona. Ary izy mandeha nipito. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy misy ravana kely ohatra ny felan-tanana kely zany tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina. Dia hoy izy miakara amin'izay lazao amin'ny aba hoe amboariny kalesinao fa midina fandrao voasakan'ny ranonorana ianao. Dia vetivety izy dia mainty ny ranonorana io zany le fipetraka le izy. Rehefa avotsitra Andriamanitra ny afaka midina dia nioraka ny olona nanao hoe Jehovah no Andriamanitra. Andriamanitra talohany nandatsany ranonorana teny amin'ny lanitra ho an'ny tany dia afo ny nalatsa ny meloa.
ny anjaran'ny afo hitondra famerenana ny olona ao amin'Andriamanitra. Ny anjaran'ny rano hitondra famelomana ny olona eo amin'ny tany. Averiko. Tsy maintsy afo aloha vao orana. Fa raha tsy misy afo, tsy mendrika ny orana. Ny afo ho an'ny olona amerina azy ho amin'Andriamanitra. Ny orana amelona ny olona amelona azy eto an-tany afaka ny etaetany. Andriamanitra tsy maiky ny andatsakorana tsy ny aloavany afo. Ny afo famerenana ny Israely ary ny ranon'orana mamelona ny Israely. Tsy mety amin'Andriamanitra ny ranon'oram-pitahiana tsy ny aloavany afo famerenana. Famerenana aloha vao famatsina. Jehova raha tsy miverina tsy tonga ny double portion. Hitanareo problème. Excuse fotsiny no mahatonga anao amin'ny laza fa tsy nihaino anao Andriamanitra. Fefa namaly ve anao fa authentique tena izy ny fiverenanao. Ny fandaniam-potoana eo am-pandoliana hitadiavana izay zavatra ilaina dia lanio ny fotoana eo am-pandoliana azahoana ny fonan'Andriamanitra eo am-piverenana. Aza avela ho lany fotoana ianao andeha hanompo azakazaka. Fataro ny fonao mialohan'ny azakazana an Jesosy venao. Tsisy fampianarana zany atao mpanantena ranon'orana. Raha tsy efa feno ny fatra ny fiverenana. Tsy ilaina ny fanambiana tsoatsika raha tsy efa nisy fiverenana sy fanekena tanteraka iaina ny sitrapon'Andriamanitra. Dony antsika isaina izay andiny teny firy amintsika ny mahalala ny tsy fahamarinana rehetra. Ny zavatra tsy tokony iainana nefa mampandevitra an'Andriamanitra ianao. Dia amin'ny fotoana adinonao fa ianao ny mbola tsy eo amin'ny tompo satria mbola tsy tena miverina taminy akory. Malaina ny verina ianao dia matahotra. Rehefa ny tenin'Andriamanitra no mampatahotra ny olona, misy zavatra tsy milamina ao anatiny. Ary iny lefa nantahotra manetsika azy iny eo am-pianona tena. Iny lefa fanameloa tena te hiazona ny devoly azy hatramin'ny farany mba tsy eona amin'ny tompo amin'ny fotoana iverenany. Zavatra anankiray tiako anairana anao anaty communion androany. Engane mba tsy hanganongano ny fahatongavantsika ty. Isaky ny zoma hariva sabotsy maraina sy ny sekoly maraina eny amin'ny Shoprite. Ataovy azo antoka fa an Jesosy ianao. Tena niova fo. Mampatsiahy Israely maheo an'Andriamanitra ny fanatrehany ny afo. Vao nidina ny afo tonga dia verina ny fon'ny olona. Jehova no Andriamanitra. Jehova no Andriamanitra. Rehefa nanomboka nanao déclaration amin'izay mazava tsara ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra fa tsy ilay Andriamanitra mibaly akofana eny amin'ny vato tsampy sy ny atendrombohitra le andronondrona koatra n'Andriamanitra everinao fa hitondra fitahiny reny anaovana excuse hoe ka Andriamanitra ne mbola atsona vao maintso fa manina raha direct ao amin'Andriamanitra kay. Aza vela izy zavatra eo amboninao ka eritreretin'ny sainao ho mpanelanelana koatran'i Jesosy amin'ray. Taovy amen na moa. Tsy maintsy misy fiombonana aloha. Zay no mahatonga le vato 12 nalahatra Eli maneho ny firaisan'ny fokon'ny Israely 12 amin'ny zanak'i Jakoba. Zany ny antony Salamo 7:30 ny 9 amin'ny 7 hoe tsara raha mipirahalany miara-monina fa didiny Jehova ho eo ny fitahiny. Tsy maintsy sy miray sy miombona aloha mipirahalahy. Ary raha-paminanina ny zavatra rehetra izay nataony Eli matoa tanteraka teto ny firotsahan'ny afo nandevona ny fanatitra. Ary mila fantatsika fa zavatra anankiroa no nitranga. Vao nilatsaka ny afo levona daholo na mivato teo amin'ilay altara na ny hazo. Fa ny rano kosa tsy levona ny fiantsoana azy fa ny troany. Ny réaction an'Andriamanitra zany dia misy ifandraisany amin'ny fanambarana izay tiany aseho ara-panahy. Rehefa midina ny afo dia levona izay zavatra rehetrarehetra akoatra ny rano. Ny rano tsy levona ny antsony azy fa ritra ny rano. Zareo kely. Halleluja. Mpanjaka voalohany 2:20 9:30 izay ka hatramin'ny 9:30 angamba nisy an'iny rano iny. Tsika kely vetivety. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny kitay azo. Ny teneny sy ny vato ary vovoka. Fa ny rano tsy zay. Sady tsy levona ny rano fa nandritra ny rano tao amin'ny ady kely izy.
ny zavatra troan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa ny ambony rehetra ho levina daholo dia ny rano maneho fahadiovana fahamasinana endrika ifampakarana le izy tsoary tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa midina ny afo levina ny ambony rehetra fa zavatra ray ihany no ny troany rano maneho le toe-mpanaraka an'Andriamanitra io tsika manaiky hiaina amin'ny fahamasinana sy hiaina amin'ny fahamarinana. Alleluia. Tandremo mametraka zavatra na olona ao am-ponao ka maka ny toeran'Andriamanitra. Zay maka ny toeran'Andriamanitra sapetraka ho voalohany eo am-ponao dia zay ny sampikelinao eo amin'ny fiainana. Na vadinao io, na zanakao io, na telefônina io, na fiancé, na voiture, na akanjo, eny fa nantenanao azy. Satria ny akoatra ny asa tsara zay nataonao dia tsy sotroan'Andriamanitra fa levina daholo eto an-tany. Ka ny fotoam-pampakarana mila misokatra amin'ny fonao inona le zavatra anankiray tsy vitanao mihitsy mandrak'androany manohatra azy ka nakalozanao ny toeran'Andriamanitra. Zay ny sakana mbola tsy hahafahanao tena misitraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Aloha amin'ny fiafarana nyity taona ity, abandonneo totalement amin'Andriamanitra mombanao ray manontolo. Avitsoro ny mombanao ray manontolo. Atoloro ny tenanao ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa fanompompy ivavahana mety amin'Andriamanitra tahaka izay nataony Elia zany. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Ta isika ny nahita Elia ny vavaka Elia hono mba azo hanina fa nanikerita aza misy azy goaika ny ran'Andriamanitra velona azy. Hotronona ny olona mafana ho an'Andriamanitra. Dia ohatra mivavaka ianao, Andriamanitra aiza ary ny tananao fahiny. Aza mitady ny tanan'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra efa vita. Efa nataony tamin'ny alalan'i Jesosy ny 100% amin'ny fanoloran-tenany ho anao. Fa isika ny mila manome ny 100% amin'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Manomboka androany, maiza manda faratsina. Tsy mainky isika ijoro vavolombelona hoe voata be, nefa voata amin'ny tsirariny. Tsy mampanina aloha mandalo amin'ny pasazy ny fahafohanana mihitsy. Raha zay ny anrenina ny fiainam-panao anaty hijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy amefa fahapoanao zao tontolo zao. Naiza ne amin'izao fiainana zao zay andehananao rehetrarehetra ny miaina nisan'ny olo-marina eto ambonin'ny tany. Ary zay eo dia famantarana lalàna fa vitsy tokoa ny makany an-danitra. Raha ianao le mbola ao anatin'ny sokajin'ny olona manao ny fanaon'ny olona dia olona ihany ianao zany fa tsy zanak'Andriamanitra. Ianao ne tsy olombelona tsotratsony fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Noho izany avialao hiasa le hery nanovanao zanaka mba hitarika anao any amin'ny dingana anehoana fazanana ianao. Satria zay manaiky ho tarihan'ny fahanano zanak'Andriamanitra. Elia rehefa niresaka tamin'ny vahoaka no compromis. Ao amin'ny 2:20 jereo tsara. Sokajiny Elia ho miaraka amin'ny bala daholo ny vahoakan'i Israely ray manontolo fa tsy ny hoe miaraka amin'ny Jehovah zany. 2:20 zareo nefa makao amin'ny sinagoga ihany. Hoe Elia tamin'ny olona sady zareo sisa no mpanompo aminany Jehovah eto fa ny mpaminany bala kosa dia 550 amin'ny 700 lahy. Kaoka ireo no hanome vatotr'ombalahy roa lahintsika ary koa izy no hifidiny ray ho azy dia andrasa azy ka hametraka azy eo amin'ny kitay azo nefa tsy asiana afo. Dia andasany hoe jerentsika eny 2:20 ary mety sy ninaran'Andriamanitra reo nareo. Ary mety sy ninaran'Andriamanitra nareo ary za kosa ihany sy ninaran'i Jehovah koa izay mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra namaly eo mariny zany. Tonga dia nisokajino any amin'ny camp ilany daholo na ny vahoakan'i Israely azy aloha. Aza manaiky an'Andriamanitra aloha raha tsy voapolofo akarmera fa izy no Andriamanitra. Nalefa ny tany daholo na ataony bambaray tany. Vao vita ny fanamarinana tao anaty fanotronana ny présence'Andriamanitra teo amin'ny Elia ny akohokany Israely rehetra ny haiko hoe Jehovah no Andriamanitra, Jehovah ny Andriamanitra. Vao verina amin'ny fony maro ho amin'ny Jehovah. Hitanareo tsisy fanesoana amin'Andriamanitra hoe saika tsy ninonareo raha tsy nahita. Fa zao ny fiverenan'ny fonao no ela dia sasasasa ny orana. Ny dikan'izay ny déblocage ny fiainany tamaso dia misy ifandraisany amin'ny fahamorana ara-piverenana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra.
tsy maintsy afy-pamerenana aloha vo rano-pamelomana. 9:7 ka 9:7 ny zavatra reny Eli dia tsy reniny olona. Izy rery maheno an'le izy ndasany hoe jerentsika ny teneniny zavatra mbola tsisy olona tsisy nina fa vo rahana ohatra ny felatanana fotsiny dia efa misy zavatra reny. Ary noho ny fanompitiny dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina dia hoy izy miakaraka lazao miaba hoe amboariny ka lesy loka midina fandrao voasaka ny ranonorana ianao. 9:7 ary olo tamin'ny aba miakara irana sy sotro fa misasasasy zatony misasasasa mahenorana misasasasa izy nefa tsisy nininina akory. Ny olona rehefa feno Andriamanitra mahita volana alohan'ny biby arety akao an'Andriamanitra. Ianao rehefa feno Andriamanitra dia tadidio tonga dia mora mifakahita amin'ny herin'Andriamanitra zany. Mbola tsisy ninina dia efa mandeha zavatra misasasasa ato ny orambe kanefa izy mbola vao hiakatra ivavaka. Tsotra ny aba miakatra inana. Eli hiakatra ivavaka. Iaba maiky ninana. Nefa izao ny zavatra mahafinaritra tsy mivavaka ihany mandray mivaliny avy amin'Andriamanitra. Jereo fa Iaba lasa ninana sy ny sotro fa Eli mbola mivavaka. Nakany Jezirely Iaba ny azakazaka tamin'ny kalesy hiakatra inona sy sotro fa Eli niombona tamin'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra mbola lavitra ny elan'elan'ny tany nisy an'i Jezirela sy Karmela mbola tena lavitra be amina kilometatra misimisy. Ataon'Andriamanitra mbola lavitra ny any no ny elan'elan'ny lohalika amin'ny tany. Misy zavatra tiako tafiditra no atin'ny sainao. Jereo refeso ny lohalika ao amin'ny tany fa io mbola lavitra kokoa no ny elanelana misy ny eto hatrany Majanga. Mianao tsara ve nareo? Nataoko hoe ny elanelany Jezirely ohatrany hoe eto makany Behenjy. Azonareo fipetraka ilay izy ohatrohatr'izay ny elanelany. Zao ny antony ozy izy tamin'ny aba lasa ianao zao dia zao fa sotratra ny oriny tanana le kalesy lasa ary le kalesy tena tsara be. Raha ohatra zany ka hoe raha dinina zany kalesy ny mpanjaka zany dia mbola ohatrany hoe inona re zany inona Mercedes classe G am'izao dia tena faran'izay rehetra indrindra sa Toyota Land Cruiser L300 ohatra ohatr'izany miaraka amina motera be Iaba maiky ninana sy isotro. Eli mbola niakatra tao tendrombohitra mandohalika. Izy efa lasa lavitra be fosy izy Andriamanitra mbola lavitra kokoa noho ny alehany nitondrako anao. Dia ozy izy nandohalika izy sady mivavaka tamin'Andriamanitra ahita n'le zavatra ho ataon'Andriamanitra ohatry ny felatanana. Halleloja. Avy eo izy vao nandeha nanaraka ny Iaba ho any amin'ny lapa. Dia inona ny zavatra nitranga? Izy ndray ny tonga roa tany Jezirela ny arabany mpanjaka fa hiditry ny tanàna. Izy ndray ny tonga aloha. Izy ny lavitra. Le tao Karmela nandoliany izay maneho ny elan'elan'ny tany amin'ny lohaliny sa ny teny ambony kalesa ny azakazany Iaba ho tonga ny Jezirela amina vitesy faran'izay enjana. Dia ny zavatra nahavariana izy ohatry mandeha moramora miadana ohatr'izao nefa eny an-dalana nefa vitesy ny mahery vaika be no vitesy ny Iaba ambony kalesa mandeha mafy be. Dia eritrereto hoe zay hoy zany mandeha le tôbila faran'le matanjaka indrindra ohatra dia ianao ohatra mandeha tongotra tsy taitra zany nefa dia hitany hoe ary to iny izy mandalo iny. Azareo petraka hitany Iaba mihitsy izy midepase any Iaba. Dikan'izay ny fony Eli tsy malaina ny andehanan'ny hafa aloha tsara toetra. Manana fo izy mahazaka ny fandehanan'ny hafa aloha tsy izy fialonana averana andeha aloha any fa zao ny olona lany fotoana eo am-pandoliana raha tena tsara toepo dia tsy maintsy tonga aloha any amin'izay toerana arive eritreretin'izay mitangina kalesa faran'izay enjana tiana tongavana mialohany. Hitanareo amin'izay sekoly
ny sekoly dia mampiofananao io tsara toetra sy io tsara fiombonina amin'Andriamanitra. Fa raha vao Andriamanitra mibosta manosika anao, avelao andeha aloha any zay te andeha aloha amin'ny fisasarany, zay te hitoky amin'ny kalesa sy soavaly, avelao andeha any. Fa tsy mampaninina izy mandeha any, fa ianao tsy voakasika zany satria tsy ao ny fonao. Ny mamaky anao apodiny Israely amin'Andriamanitra, ny mamaky anao ny atonga ny fanjakan'Andriamanitra ery eto ambony tany, ny mamaky anao ny atonga ny hafa isitraka ny vokatsoa amin'ny fononao, ny mamaky anao ny atonga anao ampahafantatra amin'ny mpanjaka fa misy Andriamanitra eto amin'ny Israely. Tsy marety eky amin'Andriamanitra. Rehefa zay mameno ny fonao, tsy problème anao zay vitesinao. Tsy ezirelana e, hitan'Andriamanitra ra-panany misy an'io e. Ary ny vitesin'Andriamanitra VRC, vitesse rapide céleste, zay mifofotra amina vitesin'ny tany, le mandehanao dia tonga any. Potak'izay, iny izy mandalo iny tena. Oay, ozy izy aby. Ozy izy ele. Ohatry fotsiny, iny izy mandalo iny. Mandeha ora todika aby. Dia tonga teo mivavady indray Eli, ny senazy efa nakainy efadiny firy. Mody taraiky eny am-piangany zany ianao, ny hafa miteny eny la ny fotoana mivavaka foany fa tsy fantany fa velan'Andriamanitra ny an-danitra mime la ny fotoana mivavaka izy. Ozy Andriamanitra, Baiboly miteny an'izany. Andriamanitra rehefa mahita an'ireny olona manesoneso anao reny dia mime izy any an-danitra. Ozy izy Andriamanitra, ho hitanao ny anaovako an'io fa zay fimehezanao azy atonga anao ilaza hoe manana tokoa izy. Halleluja. Zany mahatsara ny olona manome lanja ny fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa ny olona zay manomboka manesoeso anao, ianao mivavaka. Ohatra misy fotoana ilay olona tsy mivavaka, ratsy toetra indray. Ny ohatry ny any zany le fitahiana ohatry ny hoe voarainao. Dia amin'izay ianao mandray kely any aminazy dia mbola mahazo tena marary be indraindray. Any an-danitra Andriamanitra mindreny mime. Fa zao tsy mahazo maloto fo amin'izay olona izay ianao raha te hita ny tanan'Andriamanitra. Fa vao azy fa ny zavatra hitranga atoato ho ataon'Andriamanitra tonga aloha ianao mihoatra noho ny deparany. Ary amin'ny fotoana ho ampahitan'Andriamanitra azy fa manana anao io Andriamanitra ary ianao manana azy. Ka nataon'Andriamanitra ohatry hoe lavitra be ny ananilan'ny tany sy ny lohalika ao amin'ilay tendrombohitra Karmela sy Jezirela. Eli eo mpamana vavady talohan'ny idirany aba, satria lany fotoana teo am-piakofany ipito izy. Io fiakofany io ne tsy fotoana lanina fa manafaingana fotoana. Tsy marety akaon'Andriamanitra. Fiakofana tsy fotoana lanina fa manafaingana fotoana. Olona lany andro teo am-pivavahana indray lasa tonga aloha ampitaingina kalesy. Ny mpanompony lasa nijery ranomasina. Jery olo ranomasina, zay le mpanompo koa jereny. Ahoana? Mbola tsisy ninina. Ay, vereny indray, mbola tsisy ninina. Any amin'ny ranona tompon'Andriamanitra ny masony. Fa magaga hoe jerevy ry aty ala ry. Tsy any amin'ny aty ala na sain'Andriamanitra na tompony masony. Hoe jerevy any amin'ny dezera. Tsy any amin'ny dezera satria tsy vovoka ny ilaina. Tsy ala ny ilaina, tsy oran'ala na oram-bovoka fa oran-drano no ilaina. Noho izany tsy maintsy mahita rano aloha no maso vo afaka natena rano ny olona. Azavariana mijery tokantrano divorcé manjary tsy tena ambady ianao. Problème anao le tadatonareo tsy mivavaka efa nanambady impito iny foana nataonao ohatra. Alleluia. Fa le nentoanareo mivavaka tena manompo an'Andriamanitra iny tsy jerenareo mihitsy. Nareo le zavatra jerenao lasa ohatra manakana ny visionao, tsy androsany amin'ny fahatsarana. Misy zavatra indraindray hoe olona be dia be nefa tratran'io fa maro maty. Dia zay nijerenao. Ny hita sire dia maritra ny fihetsika ao
dia ho tonga fahazaranao, dia ho tonga toetranao, dia hivadika eo natoranao hamaritra ny destiny anao. Noho izany mila tsika mijery zavatra tsara, mijereva ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, mijereva ny famindrapon'Andriamanitra, mijereva ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, ny fanovan'Andriamanitra tantara. Tsy ho ratsy fiafara zany ianao. Toy izy ilay mpanompony Elisa, izy hatramin'ny fialan-tanana amin'izay. Indro tazako ny fiovane aonanty fialan-tany nefa toa tsy azo ialane etonko faingana miomana ry fagagana fa tonga dia mitsangana indro tazako ny fiovane mbola tô felan-tanana nefa tô tsy azo ialane foko faingana miomana gagana tonga dia mitsangana. Alleluia. Apetra ambony ny ara-panahy. Tsy tia fa ny eo amin'Andriamanitra hitantsika. Izy le mahita ny anjara voatenitsika tonga dia mahita eo mega foana raha Eli. Mirifatra be mihitsy Iahaba andeha haingana. Eli mbola variana mivavaka. Mivavaka mitondra anao any amin'ny fahatarana, amin'ny tamaso ara-potoana, fa manetsika anao ho tonga aloha mihoatra noho ny fotoana. Eny zay le fomba fiteny zay le mahatonga anareo miketrona fa aloha zavaiko bebe kokoa. Toy ny tary eo am-pivavahana fa tsy ho fetra ny fotoana eo am-pahatongavana. Ko fantatrao fa tsisy mpanompo tary zany. Maro any amin'ny fansa club any aby dia hiazakazaka aloha amin'ny maridefy ny saina. Fa vitsy ny teo namany Eli ohatra anay. Dia zara zavatra kely aminao androany. Rehefa omenao lanja ny ara-panahy dia mora kely amin'ny dadantsika any an-danitra no mitahanao amin'ny lafi-piainanao ray manontolo. Ahoana moa zany? Anomentsika tantara kely anankiray. Liana ve ianao ny haino azy? Alleluia. Ameko anao ny tantara kely anankiray. Alleluia. Amen. Tsara Andriamanitra. Tsara Jesosy. Nao tsika hijery kely ty tantara kely anankiray ty. Tiako ianao androany tena metraka ny fonao tanteraka amin'ny fahamarinany zavatra rehetra izay voasoratra ho antsika. Tsika mantsy mandeha ao anatin'ny finoana fa tsy fahitana. Sa tsy zany? Tsika tsy mandeha amin'ny finoana, tsy mandeha amin'ny fahitana zany tsika fa mandeha ampinoana isika. Dia kely tantara ato anatiny ato fa mahafinaritra io tantara io dia matiako ho zaraina aminareo. Vetivety fotsiny. Misy ny mpanjaka nanambady vady efatra. Ao tsara tsika. Le vady faefatra tena tiany. Ka dia nikarakarainy omen'izay tadiaviny. Le vady fahatelo koa dia tiany. Ary dia ho foana no entiny rehefa misy lanonana ofisialy ampisehoany amin'ireo fanjakana manodidina azy. Ary tena manahy izy sao misaraka aminy io ka hanaraka olo-kafa satria tsara tarehibe. Le vady faharoa koa tiany. Satria teo foana ninona olana nahazo azy. Nanapaharetany io vadiny io ny fanaja taminy. Fa ilay vadiny voalohany kosa tsy mba toy izany. Efa tsy nirara intsony mihitsy io vadiny io na dia tena hoe tia azy foana azy. Nisisika tamin'ny foana fa ndray andro narary mafy mpanjaka. Ary nateo aza ny voninahiny sy ny harembeny. Tsy ireo vady efatra izay nananany. Vady telo izay nananany. Dia io anankiray io tsy mba nirara indrindra le vadiny voalohany io. Fa tao anatin'ny fahafatesany satria ho faty izy. Dia namorany izy efatra ihany fa saika tsy natsony le anankiray. Natahotra ny orery izy ka nampiantso an'izy ireo tsirairay avy amin'izay izy efatra ireo. Voalohany, ozy izy, ianao no tiako indrindra. Maintsy le vady faefatra. Noeko izay rehetra ny tadiavinao ianao. Nampiaingoko be mihitsy ianao. Nividianako an'izay firavaka tianao paraketriny ho faty anaraka avy ianao. Dia ozy izy le vadiny, le vehivavy sady lasa izy.
nandeha toy ny notsatoanantsy zany ny fon'le mpanjaka na hainao an'ilay izy ny teny hoe ahoana tsy afaka hiaraka aminao zany aho izy izy zay mivaly teny nalahelo mafy ny mpanjaka sady nampiantso ny vady fahatelo ianao indray le nitadiaviko nandritry ny fiainako ary nomeko izay ilainao ianao tena hoe tena nataoko niavaka mihitsy ho faty azao anaraka avy ianao dia tsy ozy le vady fahatelo fiainana mahafinaritra tiaka izy ty ve ny olozako tsy vitako zany anambady olo-kafindray rehefa zany nalahelo mafy le mpanjaka toy ny hoe hijanona sady ny fony satria anyhery tena hoe mba nantenainy io vadiny io hoe hiaraka aminy satria tena teny foana ry zanao niaraka isaky mivoaka sy ndretrarehetra nampiantso mivady faharoandray izy ianao teo foana rehefa nisy ilako anao mbola naraka avy ianao fa ho faty ah miala tsino izy le vady faharoa raha ny amin'izany ianao dia tsisy hevitra ny azoko atao ngamba dia natitra anao ohatra ny apasana gina tsy nahatentsony ny mpanjaka torovana ny fony nzao anefa nisy feo malefaka miteny azy nanao hoe za anaraka anao naiza lenao totika izy io le vady voalohany zay fa tena mahikely no tsy fikarakarany azy hatr'izay io no niteny an'izany teny zany teo voakona ny mpanjaka indriso izy nanenina be tamin'ireny telo reny nandany fotoana fotsiny fa raha fantatro fa ianao no anaraka efa nkarakaraiko ely ianao hatramin'izay zao no afatra tsika koa manambady efatra daholo tsika rehetra vady fa efatra mivatanao nateo azy amin'ny fitiavantsika azy fotoana lanitsika nikarakarana azy nampiaingona azy fahalerianao rehefa manao ndreny makiazy reny mahazakany tsara taresy kiraro faran'izay raitra way tsy ambikimbiky ry ampiaingona ny vady fa efatra io fa amin'ny andro farany tsy araka aminao zany vady fahatelo ny arena sy ny fanananao tsisy anaraka anao na hijanony reny fa lasa fananany hafa rehefa maty ianao midika an'izay mahazonao iraviravony izy amin'ny fotoana mbola maheto atany ianao fa amin'ny fotoana anankiray izy andao anao koa ny vady faharoa ro fianakaviana sy namana akaiky zay andaninao ny fotoana isan'andro anakalozanao an'Andriamanitra mihitsy fotoana ivavahana zara raha misy fa nyresa be mibetsaka ny ataony rehefa tonga koa ny fotoana ohatr'izay anatitra anao eny am-pasany izy fa voalohany anefa tena tsy maintsy hiaraka aminao tsy le vady fahatelo na le vady fahaefatra na le vady faharoa na ny fiainam-pananao ny ainao zay adinao fotoana havelomanao menao atsirambina ny communionao amin'Andriamanitra io vady voalohany io no hiaraka aminao mandrakizay dia mifisaintsainanao ao anatin'ny communion androany niavaka nefa Eli raha oharina amin'ny Aba amarana azy inona ny zavatra nampiavaka azy nisy taona izy nandeha tongotra ho an'i Jezirela fa nanomanin'Andriamanitra kalesy izy rehefa hiakatra ny an-danitra hitanareo tsy lany andro Eli tsy ritra ny kalesy ny Aba zay tsara tariny tengenany fa nitoko fotsiny izy amin'ny alehibean'izay ananany zay tsy voatery tena anome endrika an'le tao hoe raitra hita maso ny fanomezan'Andriamanitra anie taditio eto ambonin'ny tany hazadino fa tsy voatery le tena raitra ilainao e raha natonga zanak'Israely voafitaka teny an-dalana anie migoany mana tsy tsara noho mipapelika zangany aloha ny tanan'izay mandrea dia nitady papelika ry zareo zany hoe mana nefany natao amellasy sy afen'ny fepetra rehetra ny amin'ny fiainana eny an-dalana atonga tsy ho faty feny notrikaina rehetra sakafon-danitra kory azy fa tsy zatra an'izay le nofo nitady ny goany foana tsy voatery goanao le fanomezana fa mahasoanao matonataon'Andriamanitra ny sambo fiarany tsy toerana mahafinaritra mihidy dolo ny varavaran'ny sambo fiara rehetra biby dolo ny ara-monina atao mba miara-monina amin'ny kisoa fotsiny eny eo dia hitanao fa ianao dolo ny fofotayany na ny omby io na ny ondry fa tao anatin'ilay sambo fiara no nitehirizan'Andriamanitra no avaly mianaka mba tsy ho ringan'ny safodrano
amoaka azy ao tsy aloha miafy ao anaty samfera zay dobo eny ivelany mandro kosa aloha ny eny ivelany mandro tsara afaka hatramintsokoko fa maty tsy voatery le confort diavinao fa mila mianatra misaotra ianao fa mananjavatra mihoatra no ny afy ianao zay le fiavana ho zay ny tian'Andriamanitra omena lanjy aza fatra-pamaritra ny atao hoe fahatsarana amin'izay zavatra hita ty ivelany hoe matsiro ny loka tsara ny fiara raitra be ny trano tsy zay le andrasan'Andriamanitra aloha omeo voninahitra izy fa misy osotry ny fanasitranana ao anatinao misy osotry ny fanafana ao anatinao misy fiadanana ao anatinao ny ataon'Andriamanitra ao anatinao tsy azon'izao tontolo zao sandainy mpanan-karena mihoatra ianao fa raha vao hitoky amin'ny tany ianao ka anota tsy ohatra noho ny olo-kafa finoana zay manangana bulletin be deabe ny akoronano tsy mitoky amin'ny zavatra ananany zany tsika fa mitoky amin'ny fananantsika an'Andriamanitra fizao fatary ty teny ty vao hiala eto fotsiny ianao ka nijoro tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manana zavatra voana mihoatra no nitanao teto an-tany Andriamanitra inona le izy le fanambiana tsy olazay mifanamasina fa fanananao ao aminy ka naiza ianao niza dia zao nikalesy ny aba tsotra fa ny Eli vao didina afo tsy afaka makeo amin'ny Eli ny fahavalo fa ny afon'Andriamanitra ny tonga dia manodidina azy zay omen'Andriamanitra anao dia tsara indrindra ary mbola misy bonus na protection foana faharoa nikalesy ny aba tsy maintsy horizontal fa ny Eli vertical ny any aba tsy maintsy mandeha any na any fa ny Eli miakatra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra azonareo ny fanomezan'Andriamanitra zany miavaka foana jereo ny akaikinao fanomezan'Andriamanitra hoe miavaka foana avy ireny ny fanomezan'Andriamanitra hoe miavaka foana zay no mahatonga nahita wow hitako le Eli zany tsy nomen'Andriamanitra kalesy teto ambonin'ny tany fa mandeha tongotra fotsiny fa tonga alohan'ny aba satria tsy ilainy akory ny kalesy raha ohatra ka ohatra tsy ilainy akory le kalesy raha ohatra ka tonga alohan'ny aba izy ninona ny kalesy ny important amin'Andriamanitra tsy hoe izy mitangina kalesa mba hitany olo hoe zany mpaminany lehiben'Andriamanitra miaraka amin'ny garde akory zato eo aloha fa tsy anjely akory tsy zay tsara moa mitana an'izay miaina tsy zay ny ilain'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra protection ny Eli fa complet fiarovana azy fa complet izy no atao tonga eny alohan'ny Jezirela zany hoe tsy mila ny vitesy ny tany zany izy fa ny lanitra mitondra azy tanan'Andriamanitra ho aminy important no ny kalesy satria ny vitesy ny tanan'Andriamanitra tonga aloha lava no ny kalesa faran'izay raitra fa sisy Andriamanitra amin'ny fotoana ho asehoko ny Eli fa zay kalesa tsy nomeko azy omeko amin'ny fotoana mpakarana azy tonga le kalesy afo dia zao tsy nitondra azo any Jezirela le izy ohatra nitangena ny abany zany fa tonga azo any an-danitra zay mahatonga milaza ny zavatra rehetra omena io na kalesy io ninona tsy fahavalony zany anefa Andriamanitra fa mifantanina mipetraka mitondra anao any an-danitra ve fa zay fanomezana avy amin'Andriamanitra rehetra tokony ho zakanao ary hitondra anao any an-danitra zay no mahatonga anay manaitra anao ao anatina communion miombona amin'Andriamanitra ianao mba hahita sy hahiratra ny ao anatinao anome lanja ny fanomezan'Andriamanitra nandreny mahatonga no midongy dia zao ampahoriana io nofo sa manompan'Andriamanitra ihany tetra zao fa manina ny fa manina eo amin'ny nofo dia dolirina ho isan'andro io anefany na mandro maraina ianao dia tsy maintsy feno tsikoka any amin'ny ariva dia zay tsy hanome fahafapoanao na ny vatanao aza zao zavatra rehetra ataovy azo antoka fa hitondranao any an-danitra fananana hitondranao any an-danitra aza manoatra le fanao taloha reny ny fanaontsika taloha raha vao tonga ny fanomezana tena hoe voatay ianao manan-javatra ianao dia tsy zakanao le izy aony ny atsapany hoe tsy zakanao le izy tonga dia ohatry ny te andao andeha hoe izy any dadado inona le any dadado andao mba mangendry zareo nefa anao tsy mpamangy azy mihitsy hatramin'izay asehonao anazy le izy tena tonga le izy maiky ny ampirety zay ananana fotsiny tsy zakanao le izy zany fa ndraindray ary ianao rehefa tena tahin'Andriamanitra toetra ny afiny zany satria fantatrao fa tsy eo ny valeranao ny valeranao tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra anananao fa mitoepanamendrika ao anatinao
ary ny olona rehefa tena feno Andriamanitra dia tsy makafy ny fahafenon'ny tany mihoatra izany intsony. Tena hitanao hoe taimboraka daholo. Zay no mahatonga milaza hoe amin'ny fotoana izy moa ilay nijoro vavolombelona teto. Pasteur miamina omaly ilay hoe narary izy. Dia tena tonga dia tsisy dikany daholo, mety misy sakafo, mety misy ndretraretra fa tonga dia tsy renao intsony na ny tsirony azy. Ary matetika azy tamin'izany narary mafy. Ny fofona hena ritra ny mampandoa. Nefa ny fofona hena ritra ny tena mahafaly eo ambony hoanina ny vary gastrique izao zany mandeha amin'ny lalany mihitsy. Fantatrao ny asarobidiny ny apety ao anatinao dia mihoatra lavitra ny finanan-kena sy trafokeny ambony latabatra ary vodihena ritra hoaninao. Noho izany meo lanja amin'ny fotoana ny fahasalamanao. Amen. Ny fisian'Andriamanitra mba hatovy en communion tsara aminy ianao. Omeo le toe-po mamela foana. Avereny hoe mamela matetika hoe madio fo foana. Enoy Andriamanitra mijery anao fa zay tsy mbola azonao androany fa ngandro andrery ny fotoana. Na mbola tsy miverina tsy mbola misy any amin'ny herinandro. Alleluia. Dikan'izay aza mametraka fo amin'izay zavatra tsy mbola hita androany. Fa zay tsy hitako androany dia tsy maintsy ho azoko rapitso. Alleluia. Zao fotsiny amin'ny fotoana androany omeko an'Andriamanitra fotsiny disponible zay tadiaviny. Madio fo foana na amin'izy na amin'izy. Mamela heloko amin'ny fotoana rehetra. Tiany olona rehetra miombona amin'Andriamanitra mifanahy mivavaka. Ataoko hitan'Andriamanitra izany zao mahafapo an'Andriamanitra. Tana jereo daholo ny Baiboly. Afapo Andriamanitra rehefa tiany fahavalinao ianao, tiany manodidina anao ianao, mivavaka ho an'izay manenjika anao ianao. Afapo Andriamanitra. Fa isaky misy zavatra mitranga mahatonga anao ohatrany hoe indray fa voasarony ianao. Tonga dia ny tarehinao voajerena tonga dia ratsy. Raha ianao ny mijery ny fitaratra ny tarehinao amin'ilay maloto fo reny na ianao raha miteny efa maninona koa rehany ohatr'izao. Nefa izy ianao ihany no masafidy anao an'ilay izy. Ny olona rehefa testa dia miketrona ny endriny. Dia avy ianao marina menitoro teny zao dia miteny marina. Tena nanina koa ohatran'izay tan'izay. Fa rehefa mitranga ilay izy voaka foana avy anaty ala. Karaktera zay toetra tsy izy rehetra esory. Amen na sa tsy amen. Amen na sa tsy amen. Zany tsisy fanambazana ny hoe mba amin'izay mahazo double portion. Non. Tsy hoe mba amin'izay mahazo double portion. Fa le ampifaly an'Andriamanitra fotsiny. Amen. Fahin'Andriamanitra zay double portion tokony ho anao. Hotronony ianao e. Tena akaikinao hotronony ianao e. Mety ny zavatra rehetra. Amen. Lavalava hoe ny tenin'Andriamanitra. Avereny zay lavalava ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra koa mbola ho lavalavitra hoe. Amen. Tsangantsika mitoerana misy atsika iombona latabatra amin'ny tombontsika. Alleluia. Tombo Jesosy mitondra ny fonay zay eto anatrehanao. Mitondra ny fanahinay zay eto anatrehanao. Mitondra ny tenanay zay eto anatrehanao. Aoka ny famindraponao ameno anay. Aoka ny fahatsaranao anadio anay. Raha miombona aminao zay androany dia mitondra ny fonay eto anatrehanao. Raha mbola misy hitanao tompo hoe tontolo tsy fahatanterahana ao anatinay dia diovy amin'ny ranao solatsaka tao Kalvari zany. Omena ianao tanteraka ny fonay. Mbola ifo azonao tarihana, azonao esana, azonao fenona tanteraka. Omena ianao fanamasina ny ao anatinay. Fenony momba anay manontolo. Atolotray ny tenanay ho fanatitra velona androany. Esao tanteraka tompo. Esao tanteraka. Ary azavela izy arombaka anay hiala tsy ho tananao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandren'Andriamanitra miteny hoe misy olona eto anatin'ity fandraisany ity voatapitra mihitsy ity fandraisany ity dia mifarana le aretina. Misy zavatra fa ny hopatsapana tena hoe mampahory anao, mety mangididy be ho vatanao hatrany tapitokatra ny ampaladianao, mety tsy mahita tsara amin'ny masonao. Fa zao enoy ho anao ty fandraisany ity androandro. Zany efa miteny reko Andriamanitra tsy miplaky ianao amin'izany ako. Ary fantako tsara Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Engany mba ho ianao le olona voavidy ty fandraisany ity efa tafaray tamin'Andriamanitra ao anatin'izany teny zany. O Jesosy, ny tenako izay vakiana ho anareo. Zao natao ho fahatserovana
sorazy tak izany koa ny ranom-boaloboka zay maneho ny rahan Jesosy tia ny rako izay nalatsako anareo fanekena vaovao sady mandrakizay famelana ny fahotanareo ka nao vinareo mihinana mofo sy masotra amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako mandra-piaviko ndao tsika hisotra ny tompo fa voavela heloka sorazy afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo maka sitraka tompo misotra fa tsara sady mpanao anjara ianao mendrika ianao ny voninahitra mandrakizay amen ady amen mazoto toerina vetivety anao filazantsika sy anao fanatitra an'Andriamanitra aza miala fa ho an'ny taniko izay olon'izay rehefa avy eo Alléluia. Palmiarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Anao ny fanatitra fahafolon-karena sakrifisintsika. Voalohany indrindra entanina amintsika fa ny fonao ny tena tadiavin'Andriamanitra. Ny fonao ny tadiavin'Andriamanitra izay omenao koa manentana ihany mety endrika ivelany aza foriporitra ilay vola ataovy mahitsy tsara satria tsy fako no omentsika an'Andriamanitra fa fahafahana izay miainga avy anatin'ny fontsika. Mariana ihany koa atao mpiandohana rehefa miresaka fako ihany a. Za zao mijereto be fako be atao amin'ny lohana eto. Omaly ny rehefa nanadio ny tompona andraikitra tato dia be fako be mihitsy. Dia nefa tsika olon'Andriamanitra dia mideran'Andriamanitra dia manome voninahitra azy dia ndao mba ho an'izay mitondra zaza mba arofo le fako sy le potona zavatra izay mety milatsaka rehefa mody dia tsy hoe alaitsika ato dia aritsika eo ivelany eo fa hoeto any anaty posinao dia arivo any an-trano any amin'ny fanaripako mendrika ny tokony asianan'izany mba ho voninahitr'Andriamanitra mba hoe ay tena mahafinaritra zareo amin'ny hvkl-mission fa tena manaja ny fahadiovana. Alleluia. Misy resy lahatra amin'izany aloha sady hoe za dia anary ihany fa izay ny tiako. Ya. Dia faharoa manaraka an'izay ny fotoana ny analavory mbola mitoy raha-pitso ariva manomboka amin'ny 2 ora sy sasany ao amin'ny tranom-pokon'olona. Misy vondrom-bavaka raha-pitso ariva mety mbola misy tsy mety fa tena misy ireo ianareo izay te hamonjy an'izany dia mba manatona ny pasteuriery rehefa avy eo rehefa vita amin'ny fotoana misy fandaminana ho an'ny fiara izay makany 20 000 ariary ny frais aller retour. Raha ohatra ianao zao maka taxi eto ka ho any Andoharano fotsy sura fa 20 000 ariary ihany koa ny alohanao. Nefa raha mandeha any Analavory ianao dia mbola zay ny alohanao mino fa ho an'izay afaka dia afaka satria mbola misy olona mila tezaina mifanahany any amin'iny toerana iny. Manarak'izay ny fotoana tonga dia lazaika ihany koa ny croisade izay tanterahana any Betafo ny 28, 29, 30 oktobra ho avy izao. Mbola miandry ny Andriamanitra koa ny olona any mety tsy alaala n'Andriamanitra ny olona sasatsasany raha tsy misy fitaovana irahany dia zasy ianao zany. Dia mino fa betsaka tsika tsy hoe tia hita Betafo fa mbola tsy tany mihitsy hatramin'izay fa misy olona tsy mahita an'i Jesosy any dia ianao ny irahany dia eto ambavaka ilay fotoana eto ambavaka ny mpiara-manompo tsirairay ny amin'ny fahafahana izay mety hafahana makany ny fotoana manomboka zoma io dikan'izany mety tsy miasa ianao zoma dia mety mahazo permission anao zoma mba afaka makany sabotsy lahady. Mahafinaritra be ny fiarahana amin'ny tompo rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ireny fotoana ireny dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany programme izany. Ny fotoanantsika amin'ny herinandro tsy miova ao amin'ny shoprite Analakely 2e étage. Latsinainy sekolim-panasitranana, talata sekolim-pamahana olana mety efa hainatso anjery zao raha tantarainy zany. Kanefa indray no mbola manana olana dia tsy mety mamonjy sekoly fa manentana anao manokana. Na mety misy olona manana olana eo akaikinao dia tsy mety mijoro mihitsy ianao fa ho isa mpitondra vahaolana ho an'ilay olona mitondra an' Jesosy eo aminy. Dikan'izay mila mianatra tsika voalohany indrindra mianatra manana fahasahiana mijoro mba ho an'ny hafa. Ny Alarobia sekolin'ny tokantrano
be da be ny tokantrano mila an'Andriamanitra dia entanina manokana antsika tsirairay avy ary ny farany a dia tsy ny farany akory fa ny amin'ny zomantsika ohatran'izao tsy ohatran'izao fa ohatran'le omaly a amin'ny efatra ny fotoanantsika eto amin'ny tranompokon'olona analakely ndao tsika hitsangana ny mevonahitra ny tompo a afaka manantanteraka n'izao mpanatitra fahafolon-karena sakrifisy zao injiro ety anoloana ny tananao a dia ataovy ao anatin'ny fotanteraka mivavaka androany isotra ny tompontsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a sotranao zay tompo makasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra zay andaminanao ny fiainanay sotranao zay satria fantatra ihany koa fa mifisaorana dia ankasitrahanao toe-pompisaorana dia ankasitrahanao andao ndray misaotra manokana fa afaka manantanteraka zao sakrifisy fahafolon-karena mpanatitra tompo androany zay a dia mahatsapa fa ny zavatra rehetra dia zava-poana raha tsy miaraka aminao misaotra tompo misaotra zay a amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy a voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Misaotra tompo mivotsika manontolo akasitraka sy anome voninahitra azy satria tompo sy mpanjaka atsika izy. Ataovy afa-po Andriamanitra mahita ny fonao misokatra androany maraina. Ataovy hitany hoe ianao le karazan'olona androany sady nangetaetany nahita azy no ny sitraniny sady nafahany. Mataovy ohatr'izao ny tanan'le olona voalazako teo sady feno idihidy ny tsy mahita tsara amin'ny masony nefa ny sitranin'Andriamanitra ataovy ambony hoe le tanan'le olona zay olona zay no tiako hita le olona nafahan'Andriamanitra androany tena mangidihidy tsy dia mahita ny masonao fa nahiratra taorian'ny fandraisana dia mangidihidy ny vatanao ataovy ambony hoe zay olona zay makanesa telo ary hoe makanesa telo vetivety. Alleluia. Confirmetsika ny fametra-tanana izy makanesa telo. Nenakely micro azafady inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny fandraisana. Tsy mandeha ty zavatra nitranga tao anatin'ny fandraisana dia zavatra nitranga tao anatin'ny fandraisana dia ohatran'ny maivamaivana ny vatako satria za efa angambany teo amin'indray volana teo nangididy be daholo ny vatako ferena be daholo ny tongotro rehetrarehetra zao tena mangididy be daholo hatrany tapondoka hatrany am-paladia dia za moa misy fotoana miantso amin'ny pastery zao dia entiny ambavaka foana dia masoko ohatra zao tena tsy haiko hoe naninona fa efa ray volana za tsy niasa. Ahoana nefa mifatsapanao tao na fandraisana? Ohatran'ny maivamaivana aloha za fa nangiry-firy izy teo dia ohatran'ny tsy nangiry-firy tsony. Ary maso manao maso mbola manjavona dia misy andreny ohatran'ny tsikoko be reny tsy haiko hoe inona reny. Tianao ahiratra le izy? Tiako ahiratra dia tiako afaka reny zavatra rehetrarehetra mahazana reny. Fanasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy satria nanomboka niasa sy nanao asa tsara tao fiainanao Andriamanitra dia aoka Jesosy Kristy avy any Nazareta anapirofo ny fahamasinany fa ny fiombonanao aminy dia sady ampahiratra anao tsara no anafaka mangididy sy vatanao. Amen. Ahoana lizy? Mahita fa mbola ohatran'ny somary manjavonjavona. Raisoary amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny masonao pirofo anankiray ny eon'Andriamanitra zao fa miaisitra amin'izay zay fanjavonana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alleluia.
mahita fa ohatry mbola te ahita be raiso amin'ny anaratsy mino ianao fa tena voapetaka ty tanana anankiray ty farany satria confirmation telo ny Jesosy dia vita mino fa ianao fa zao tonga dia vita le izy mino fa zao vita le izy dia afaka daholo miferifery aminahy dia madipy miverina ny taloha ny tongotro raiso amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mety voninahitra ho an'Andriamanitra halleluja félicitation tahiny Jesosy jereo a mety mbola tsy hitanao zao le fahadiovana fa mandana fataon'Andriamanitra madio ianao mandana fa jereo ijoro eto ianao amin'ny fotoana dia hojerenao reo tenanao mangididy rehetrarehetra reo fanasitranana io nareo mahita azy a fa hiverina eto izy ho afaka koa mivatana satria matona pahiratina masiny dia hositranana koa mivatana ty hafa mafy eo an'Andriamanitra mandana amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy lala satra Jesosy ny tenako zany misy mangididy ohatrany tsy haiko allergie na tandemerina dia mihetrika foana izy io na voakasokasoka kely ara amin'ny ny zavatra ana dia mora tonga dia mivandibanditra dia teo mifandraisana eny misy somary indray izy miseho amin'ny tarehy dia ohatrany lasa mikasokasoka amin'ny tarehy foana dia teo ampandraisana voninahitra n'Andriamanitra fa ny asa izy fa tsy ohatrany hoe tsy naninona tsondray ny tarehako zany dia mangataka voninahitra ho an'Andriamanitra rerana amen tateraka fanasitranao ny anaran'i Jesosy amen voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'ny fandraisana teo a dia niteny pasteur misy olona mangididy sy marary maso ato dia raisiko ny teny pasteur dia ty masoko gauche ty nahita tsara zao nahita to manjavonjavo dia ohatrany ahoana fisehoan'le izy misy zavatra tsapako be zareto anatiko hoe miasa fany masina fa tena mahita tsara mahita zao ty gauche ty tsara to tapena le anankiray tapena le anankiray tapena le anankiray raha tsy kese aloha tapena mpiara manofo tsara tena tapeny tsara dia tapena bas mahita izy fa tena manjavona mahay manisa ianao a mahay manisa ino firy ray aroa telo efatra dimy zéro fa tsy hitanao taloha alleluja teraka fanasitananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao tsika iorakoraka mafy eo mpanjaka sy tokontoko ndao hideran'ny tompo e ho an'i Jesosy ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay a ny voninahitra ndao tsika hideran'i Jesosy a amin'ny fotsika manontolo iraroa dia metraka tsodrana aorianan'izay alleluja ndao tsika kilaza mafy hoe tsara Jesosy e alleluja urakoraka mafy ho an'i Jesosy e alleluja atavy ambony tanatsika rehetra ho an'i Jesosy e o tsika rehetra na 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 oh oh na 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 oh ya na 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 oh oh na 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 oh desilatra tanterakao fa ny Andriamanitro mahery zao tsy mialaminao fa anao re nanatiny ady eriko raha resyana izy nonene zao naperipahiriko asaiko mananteny Famitrampuri fiantrany fasoavany atsarany tsirolany
Fity tsy misy farany ny lehibe ny anarany tsisy otrisa inona fotoana tsara fô na 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 oh oh na 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 oh na 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 oh oh na 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 oh rasenta ura para te rivutuza vimanambane ni tanany ampinga lehibe tsy maintsy ale raha milo rerakanisaiky rofirofiny toloko sono pericolazay atompo sotra Jesosy ambony fiantrany pasoavany atsarany tsy olany fity tsy misy farany ny lehibe ny anarany tsisy otrisa vaovao isanandro isanandro vaovao na inonino na foto tsara loatranao Jesosy na 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 oh oh you know we say na 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 oh na 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 oh oh na 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 oh let's celebrate come on from Jesus asante tumpute kama Jesus hallelujah na 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 oh oh na 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 oh save for me not Jesus na 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 oh oh na 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 oh urakura kwa Jesus hallelujah Otsikiere kilazo wetu pom sanjate hallelujah Ravo manunu nenarano Misier mantraveni rasarucho Ravo manunu nenarano Misfaifan awapafafo Misfaifan Simifanapan Awaminun fatakan Tova kenti Anifamari Nenarano not mifitari Tu puoi assaggiare, tu puoi assaggiare. Io fiana na Jesus, io fiana no. Tu faz avanti so tutto riso, tu puoi assaggiare, tu puoi assaggiare. Io fiana no. Tu faz avanti so tutto riso. Vou cantar na voz de Jesus. Nyanara
anarano Gesù fialufako, ny anarano Gesù bateriko, ravo manun ny anarano misy faefana ao am-bavako, ny faefana sy ny fanapana ao amino ny fanjakana, fitaovam-piady ary ny famarina, ny anarano mato ny fifalina, tombo misandrate sandrata Jesosy. Alleluia. Eo amin'ny fiaina ny anaranao ho fazafany miara-misaotraty tombo misandrate. Eo amin'ny fiaina ny anaranao ho fazafany izao tontolo izao. Era madio antsy Jesosy ke era amin'ny fifaliana izy somary orakoraka mafo any Jesosy tombo misandrata sandrata Jesosy. Eo amin'ny fiaina ny anaranao ho fazafany izao tontolo izao. Tombo misandrate, tombo misandrate. Eo amin'ny fiaina ny anaranao ho fazafany izao tontolo izao. Eo amin'ny fiaina ny anaranao, eo amin'ny fiaina ny anaranao ho fazafany izao tontolo izao. Alleluia. Uderengny mandraky zegny ny agnaranao Utompony mandraky izay ny anaranao, raha io anehoany amizay tompo dia zanakao. Tsikeretra mandraky izay ny anaranao, iray ny anaranao anaovany zay rehetra sitrakao e. Utompony mandraky izay ny anaranao, raha io anehoany amizay tompo dia zanakao. Uterayne mandraky izay ny anaranao, mpanaovany zay rehetra sitrakao e. Utompony mandraky izay ny anaranao, rainay anehoany amizay tompo dia zanakao. Uterayne mandraky izay ny anaranao, irayny anaranao anaovany zay rehetra sitrakao e. Mandraky izay ny anaranao, raha io anehoany amizay tompo dia zanakao. Sitrakao raha io, sitrakao raha raha-pitsy mpankatoanao zahay nefa ny mitrange pero fahotana ratsy vitanao. Alleluia. Si lo faccia e zani eri nawe Tavos nella landava che finuna no Raio Anche una serie tu Si c'accarirà Rau pizzi paga tu a rosa Raio Mi fani mi c'ha Per fauta no razzi Vita I'm
Azeletiakawan Jesus atamabulan talatsika Hallelujah Tamabulan tanane Tupune cintu Teraine amnifu Tupune malas Tera simangkalas Tupune mae Ifitiapa na otsimye Tupune puta Tenonu tupuni lake Hallelujah Azale ura kula kawan Jesus Yole talatik Hallelujah Tupune cintu Teraine amnifu Tera simangkalas Tupune mayere Fitiama non si pierde No se sanaka Upanu funotuku Antaso tuturiza Kanaradi Ano Kristi Usana kamanu Kenanana kano Jesu Arusi tantan Fanfaluna sakan Satana selete fun Siana nakarakana itsu Esa ifabakai King leyam no Kani adu piena nai Alka selena naro nawe Hallelujah Tanareo ne Jehova ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehova ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ne Jehova ka nomenareo fiadanana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavana Andriamanitra ny maty izao fa ny fahasoavana Andriamanitra ny maty izao aminareo amen